tontolon'ny tantara. Tantara nosoratany Ratsaon'Androsoa Jean Flavie. ireto avy no anome aina ny tantara. Aloko ny nofy ilaina tantely rotsy fitiavana. Miaraka tamin'ny Sinay sy Fahendrena Raherinambinina. Nandry ateo sy mikirakira ny lafiny teknika. Fanampy Nana Tontofa Angola Biti. Andro voalohany. manana olana drainga topoka to arakaraka ny androsony fotoana natsapako hoe miafenako fin'izany ny endriny varimbarindava lasaka sitina matetika mitsyaho ary na ny fiarahanay aza efa lasa tsy indraindray tadiavina sisa hoe fara amin'ny ady aza moa fa tsy vitatra ny farantsony laza reraka izy indraindray dia tsy misy filana mihitsy indraindray tiniany tsara ny fijery to manome tsiny izany fotsiny fa misy inona ary eo zao dia tsy tsikariny akory hoe tsy mahazo akory le telejereny tsy tazany akory amin'jery azy avy ety an-dakozia ety ino fanerika tampoka izy dia hitany Misy problème mangano dinianao tsara tsy misy ka makafy mijery mendrika variana fotsiny zay marina lazaina fa aza manao anao adaly Chérie manana olana nga ianao tantara fa meno anao nge ny vadinao fa raha manana olana avy dia afaka manampy amin'izany ianao farafaratsy ny anao izay farahery mpianampiananao tsara raha teo ny rono ny ray mba miara-mitady solution tsika tsy tianao nga zany reraka fotsiny ndana toy izy ny zavatra ataonao fa avy aloha aloha eto mora ohatra hoe ohatra manelingelina anao mahita mipetraka eto dia aleo fa iodikodina any amin'ny bandy akamany ary aloha mijanona moa chérie fa ina ary mialatsindra na sosotra anao ny teniko rehetra teo sy ny fihetsiko aza mandeha moa apetrao iny blouson escan iny dia mipetra fa tsy anelingelina anao zany any vadiko leo be mijanona amin'ity trano ity koa ny tena mariny zay tranontsika nge ty chérie raha tsika aza leo dia isa zany mba nafanan'ity tokantrano kelitsika ity ka zay indrindra tsy inona nge lebleminy trano mamanala ohatry ny rangolahy mampivoto foany mahita ny tranonao milamina be ohatry ny tranom-bazaha io fa oka zava ohatry fa trano korotana indray ary ve zany ny sanatria ho tianao vataniny rehefa avy any amin'ny alehanao avany ianao tsy azonao ve ny antony trano korotana sy misavoritaka ambony ambany ny tiako vataniny akorotan'ireo ankizy misangy tian'ireo feo hafa noho ny anao sy an'ity tele tsisy ilana azy ty lantro mandehana aloha mivoaka kely ary raha feno loatra ny fonao so sanatria anao fihetsika tsy voahevitra akoatran'ireo ianao ka hovomaka anenina finona anao nenenako ny tele vaky ka zavatra ny alam-bola kosa nge io chérie tsy vola kelikely koa zany fa satria aminao ny vola ny zavadrehetra kosa fa ny aty zay ka maninona tokoa ary tsy vozao fa efa volana sy taona maro mihitsy manenina manambady lamokana todotra anao io manenina ao tahak'izay tsy nanompo maso anao kory tamin'iny teny anosiny tsy matsapanao mihitsy mantso hoe manindrona ohatra ny zavatra izany zavatra teneninao zany dia inona kiny hidirako ny fonao maratra mbola ho sitrana ny tele vaky azo soloana fitizaka za ahoana ny fomba amerenako ny fito taona laniko nanantenanao teto ny fiainako ray manontolo mihitsy ange ny any simba noho ianao mba satroko dia satroko nge tamin'ny vola tantelitsika dia efa nipetraka ny zaza tato akiboko saingindrisy fa zao ny lalam-boasoritra ao eo ianao sy ny tranonao fa lasa tsy te hiditra andro amin'ny fikasi tanana anao mantsy satria mahalalay teanao an'izany ny tanako zao sy mpamitsotsorom-by tanas
folo sasany aliny zao nefa mbola tsy tonga ihany toky dia sanatrivy mbola voatana amin'ny asan'izay lasa alipody izy tadoato misy fotoana aza mandalo maka akanjo mafana fotsiny dia andray mamosafirindrina vao miverina rehefa milatsaka ny fanala amin'ny maraina dia voalevilevy amin'ny teny maratra rehefa tafiditra ato izy milatsalatsa sy ny fanambaniana efa aizana voambolana vaovao isan'andro mihitsy antitra be mikolepaka hatramin'ny vodi-pataloha be panda sy ny sisa reraky ny vita fahino ne indrisy mantsy raha mba miezaka mandiso an'ireny zavatra eritreretin-dreny dia miainga ny tanany taloha mantsy ny nahasady arikaritra azy izany ikasy tanana zany ankehitriny efa miakatra isan'andro mihitsy mihamafiny mbola tiako sady manoko ianao raha afaka efa novoadiny ho vadinao aho dia vadiko tiako foana ianao mandra-pialan'ny fofonaiko olon-tsaralan'ny fiainan'ity voy fa potehako endaka eto ty varavarany tena izay fa manobe izany hiatala be iny ary andraso aloha voainaingana sao dia haitando izay todraika efa fambaraka ny preony efa mangany fotsiny voy fa mitareny tingena ataoko tontika ao ary mba mitenena moramora fa tsy voaviditsika nge torimason'olona ny todiko marina atra aitoko moa miekôko no amin'ilay dokam-barotra afa barakan'olona marina ao midira fa zanyjanona eo ivelana eo mandrivondrivotra vary izany ny andro karaha tsy hiditra nefa dinona nataony kialamompo ty za aloha midira ho ahoana raha ijany reto ambaravara reto aho ka ataoko fantatry ny mpitako ritsiketo daola ny marina mba midira moa toko dia aza manao an'io hoe tsy zany te vary lavo fa nivadiko ny tsisy lala azy mba moramora momba le ty vehivavy momba ny vadiko eno misy raha ve zany manomboka mamobarafarakely daholo ny olona varariny le ty efa manogila tsofina any anatrana tsy fantatra tsony toky toko aona rytsika aono midira fa alangeny andro mbola esa maraina angela rapitsy hoe efa hoe zaho aza baikobaikolo le vedrany ty iny ty atoko malala amiko ty androany tena mivahazo kosa ty sipity zany sady forma be koa izy manja kely jereo fa topazany maso foana tratranyko dia vodorikala ratsy ty marina tombe sole sary moa izy ny vazaha zay eny mibadiko ndretsy ratsy mbola tapaha kosa aloha ny tanako raha misy mahavoato maray azy tsika ndray be zay mihitsy ininy fa tapitra ny anjara irany ndaso aleo tazoniko iresaka vao mandalo eto tsy aleo indrimba mijanona eto amiko mba sasako ty banty izany ka nefa dia hitan'izao hoe efa miaraka amin'dehilahy io moa hoe aza sy tony mampe ohatrany moa ny tanako fa marary nge zany ao fa votsotro ary dia efa mba mifindra eto afa zange tsisy namany ianao tsisy namana fa za misiko sady jereo ty izy mijerijery be atsika aleo izy ho avy eo raha safa tsy maninona avy aloha an'izay zavatra nysotrondry teny fa vidianako vaovao so ihany fa bandy akamamba sendra amin'ny fanala sorisory fotsiny laza efa vitany nataova hoe anala kely ato miandro maizina iny ary tsy maninona fa hijanona eto dia ianao zany mampody amin'ny taxi le ty ohatra ny bandy manan'olo amin'alabola angano fahitandria io ka ty aleo tonga dia meko andry ty ataondry firy avy eo ao
Wow, ohatrin'ny ity 100 000 ariary fotsiny iny akia c'est sûr hoe tsy lany rify avy daholo iny fa azy anaovandriny ambona anjo koa ividiano slim amin'ilay be ohatran'iny ohatra dia samy falitsika tsara fanahy be la sady malala tanana dia indry koa malala-balahana andray tontolon'ny fitsarana kosa non tsy le ao an-tsainao mihitsy inge ny tiako teneniny mizany hoe efa ela ny nandiniako andry teo dia efa tsy latsaky ny indimindry izay nakany amin'ny toalety izany efa mbola tsy nakanony indray mandeha azy ve zany indray mandeha any any tena makany amin'ny toalety ka fa nandray antso na ny antsony tany an-trano ny sasany ary ianao matsikaritra zana zavatra ohatr'izao kosa ve moa tsy ahasarika maso e toky aloha ny anarako ary ny anao faly mahafantatra ny toky ny ana rindra mahafatifaty kely mijery ny masonao mitsika narindra ahoana ki tarabe aminao andray tonga dia droit au but mihitsy ve lesy ka iolakolaka ninona re za nga biby lava ozy izy indrika mbola tsy nahita biby lava be sekely ohatr'izao kosa aloha finona indray dia eto nge ianao le tokony hanoroka amin'izay ela ny nanaovana fitelo tena zavatra litera toky indray sady mahay manoroka be dia mana fiteny tonga amin'le hira hoe laniko ianao ny any ndry mampalaelo kosa kisany zavatra mahazo andre izandry tsika tsy dia izay angamakino atao hoe anjara ratsy zioga sainalanjaiko dia embozonako amin'ny mpanetretena eto tsisy hoe fanetretena kia ngatsy andry hoe efa fotoana fitovinjo zao ka ampy izay ny faneren'ny fiarahamonina antsika hiafy amin'ny tokantrano nefa dia izay no izy ka ny tokantrano fiafiana tairary hoe manona hoe indry vehivavy manaky atao martiora ao anatin'ny tokantrano na hoe tsangam-baty fahatsiarovana tsy isy rytia tsisy izay maty dia maty mbola eo ampiandrasana amin'ny fatiny fotsiny aza le rangahy dia efa mitilitilo ny solo ny findringa ahoany tsy miandro ny vatany angatsika akory mba ratsy koa kia ty filazandry azy zany ka nefa izany ary ny tena marina noho ilay nytenenindry teoko inona izany izao no nahatonga nyo mangana misandrindry io ka lohana randray ry sa no nitefoka teo lanitro izany ve dia mbola tondra hivazivazy ohatr'izany any ki ahoana moa izany raha tany amin'ny firifandreny vo dia niditra hopitaly na matoka inona ary moa efa tsy tia makafaka be an'izany tsony marina ny teninenay tamin'ny telefona hoe raha mbola haritra dia fio aloha rehefa vononay sara ka vao manao resaka amin'izany misy tsy vanina ary telo lehilahy ka mariny miala tsiny afa movadindrety resahatsikako ka marina moa izany navadiko azako fa sao dia mba tsy misy vanina mihitsy koa anefa dia asa ary tiako izy ange tsy nieritreretako fisarahany ahoana moa no azahoako antoka hoe tsy ohatran'izany daholo ihany ny fomba fisainan'ny hafa rehetra ka dia courage zany ndry fa tsy zakako kosa aloha raha ny ahy mariny misaotra kia za manantena hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra hainy alefahana ny fony vadiko rehefa tonga ny fotoana mampety azy dia sur avy ndry fa misatimaka amin'izay mahazo andry zany Andriamanitra zany ka eko raha tsy angano-bazaha fotsiny ko mazava ho azy tsy ohatr'izao raha tsy noho ny fitantanany sy ny fitsombinany ka zany velom-pisaorana azy amina anaty fahoriana azy satria ireny indrindra no mahatonga miraiki-po kokoa aminy ndre natena an'Andriamanitra foana ninikidona ninikiatra na anao fimezana daholo azy zao olona rehetrarehetra izao dia tsy maninona miala tsiny ekiva tena nalatsaka anahy indray iny marina moa tsy manome tsiny andria ka normal be indri raha tsy ino iny foana an'izay tsy maharesy lahatra andria akory
fa za na ohatra ny abakoka. Ay, fa ahoana aloha nataon'izany abakoka zany? Zao ny teniny rehefa trapahoriana oatra izy. Na dia tsy mamontsy na aza ny aviavy ary tsy mahavokatra hohanina ny sa za kosa mbola iravorava amin'Andriamanitra ny famonjena. Dia omeko andray zany mahereza raha izany ko. Sarotra be amiko izany miravoravo anaty fahoriana izany aloha raha za manokana. Rehefa manao ahoana ny fahasalamana mamanareo izay kia? Ay tokoa moa mbola tsy nitantaraiko andry. Tsy napoziko mihitsy mbola tsy ampy-taona ianao eko. Eto voatankina tanteraka ange. Sheria, zara lary veo tonga dia nitsotra fa tsy nanafiny. Raha nyresaka rahalana no mampananao dia hoy aho hoe aza manahy. Tsy hita hoe fanalavitra izany ny taonantsika. Ianao mbola mitana tsara, za manao vatan'olona efa raneny. Eny ohatrany mba bokoupla ihany tokoa aloha tsika. Fa ahoana aloha ty zasainao manatitra anao ity anoloan'ny fianaranao e? Ahoana raha ny mpampianatra sy tompona andraikitra nitoroka any amin'ny manam-pahefana? Numéro-ny fiara io hitanao miariary be iko. Fa raha mba kalma moa piso za rery neny misy manatitra ato e. Ary tsy misy zaza tsy ampy-taona ireo olona rehetra hitangenan'ny ankizy misy mpanatitra ireo. Azafady fa tsy ilay olona moa izany nitangena fa ilay fiara marina koa aloha izay. Fa eny na izany aza tsy hanatitra anao ety intsony aka. Au moins mba tsy haiko mba makaparikina ny lavidavitra any dia ianao manatona any ohatra. Okia raha izay ny tiany lahy Dia tena sezany tokoa ve moa izany ndreo Oay hoary lala, fa efa nikopiako mihitsy iny nasehoko anao te iny ko mbola inona indray. Dia tsy hanelingelina ny fanomanandriny baka ve izao fiarahantsika izao aloha Inona ny rarahinao izay baka koa fa ataoviny atao dia vita ary tsy napoiziko be fanahina be ohatr'izao ilay bandy be nisetrasetra tamiko tany amin'ny karakisiny. Tsy natao fitondrana satroka fotsiny ange io loha firina rindra na ny voara mba mihevitra n'izay hahafaty azy ihany. Sa moa diso izany? Marina izany ka, fa dia efa tena ohatry raneny be koa nga za ty Fianao rery angano tokony ho ato ka sa ianao sisa? Aza dia masika avy teny ohatran'io moa Ohatra ohatra izao foana ny firesako na talohan'ny nanambadiako anao koa azy fa lasa marary fo kely koa ngamba ny havako izany io raha mba fantatrao tokoa mantsy hoe aretina efa mikika andro aman'alina izany fentifentesan'ny molotra ao izany. Ny valana tampoka ampitsanganana io ngaty izy nilozana mangina eny eo ka lasa tampoka fotsiny indreny izay koa. Mahatsiaro ny fotoana ny tahalahonao ny fitiavako ny fotoana sy ny toerana mamy nampidobodoboka ny foky noho ny tena mamy tonoho ny vavanao satria hainao tokoa ny nakafisiny kolo ny fity na dia efa nivadika ho fankalana ary izany ankehitriny. Tapitra ny teninao ary ale amin'izay mandeha any fa tsy manana tena fangorana avy amiko eo tsy raharahako ianao na angano any na hitomany ameny so eo azy. Aleo hiala ingany eto mihitsy afa efa mitady hikaraiko nandray koa izany tanako izany mba manantena tokoa na fangorana avy aminao fotsiny azatro sombinaiko saingy sao vao tena tsapako hoe tsy ny vavanao fotsiny fa ny fonao mihitsy no efa mankahala tanteraka. Andriamanitra nahoana lany dia mahafoy ahy ianao nahoana dia vatranao tazanympotsiny ny fampahoriana mahazo ohatran'izao. Eny iandry ny fotoana anjiranao ny tananao anarina avy amin'ny vovoka.
efa lasa matetika loatra koa ty aretiko ty ka mifanenjana be daholo ny tanako ankavia. Avy eo mikaraingo na tsy mety misokatra tsony ny ratsan-tanako. Mihitatra amin'ny tongotry sy ny latavako izany dia mihintsitra minitra maro eo amin'ny tany eo. Avy eo Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra hono ianao, nefa nahoanany dia tsy mba sitraka ao ny anasitrana anahy. Dia fitiavana hono ianao nefa nahoana ianao ny tsy mangoraka an'ity za ny fikarahana-maso isan'andro. Kay fo maika misy manindrona be ny foko fo mieritreritra an'izany tsy afo miaina koa azy izany. Fa nanomboka oviana koa tsy alavindrany ity ny voan'ny andro be. Ary mivilana be ny vavany dia ny masony ridiridy mijery ahy. Mikoinsa daholo koa ny ratsambatany rehetra. Oy, efa mifaninitsinitra be ohatry ny olona hoe mihetsika andro be riny mihitsy. Ary zao vao nahita nyity manao ohatran'io ko. Voadona tamin'ilay ninjera teo kay ny vavany dia mandeha raha. Esy dia miandry ny andro maraina io ty fa aza manantena hiala eto ampandrina eto izany. Koa moa manjarangaty akiziko tya mizaratsika ny amany mpiara-mianatra izy mamena sy manofa ao fatanana azy ireo dia tefa mihazakazaka maky ety aniko. Ary aleo amin'izay esoriny ity solomaso mainty ity so dia nalany mody amin'ny taniny eto indray hoe nakaiza ny tehana fotsika. Chérie, on y va? Fa tsy hanao biso zany fa tonga dia on y va. Anomboka indray koa pisy ilay mila vaniny. Eo azy mba miantanta amin'izay tokony ho anjarako fotsiny fa tsy dia hoe mila vaniny ekia. Azafady ekia, tsy tezitra amiko ndria. Zanga moa mahitezitra amin'ilay izany. Hainy ireny mampitomony atezerako amin'ny tsikely mahafatifaty iny. Tsika sy fijery zazakely voadimy taona aloha raha ataondray manombany. Manjara ilay zanak'olona tena milay a. Fa maninona antony an'la tsara? Manja loatra ndrika. Miaika kia, marina. Tsy fantatrelanga hoe mifanohatra amin'ny hatsarana hono ny hoe tafahoatra. Eny fa mitiko tenenina hoe tsy misy okianiny ndre na za misy angambany tsy mendrika. Efa teneniko foana amin'izany mitsetra teny izany. Ninona tsarako hitanao dia tadio hoe efa nao daholo izany. Efa lasanao tanteraka ny foko sy fitiavako dia tonga lafatra amiko koa ianao. Misaotra kiseria. Fa mihitsy ianao tika mahay mamadika ny alahelo lasa tsikitsiky tsy ohatry ny sasany. Za zao nety dia aza makalagy amin'ny sasany ihany. Azy finikasika dia andao andeha ka oentin'ny lahy za. Mitazoma tsara fotsiny aza dia aza mikorapaka. Mbola misy nandiso fanantenana andringa aza toerana nalentsika aloha. Izay aloha dia marina ndeha za tsy izy ary moa fa maika ho tonga. Efa mivara lelabe ato ndraiky ala raha matoty izy. Raha intelo ny tenenako azy amin'iny sorta iny kely. Efa hoe tsy tiako maizina ny paoziny amin'iny sorta fitondra amin'ny sakafozy. Ngamba dia efa mamofona hafahafa mihitsy zao inko.
sasany de joloana anaovana foana ty ezako seksy amiko angambako fa tsy afaka o maika andray manaratsy ny kely ananana azy ay tonga ianao ianao ohatry ny nasiany olona tamin'ny fanontaniana ohatr'izany foana ka ay ato ianao ay tonga ianao ay efa taitra ianao ka variana be manositra savoka ny gorodona nge ay de taitra rehefa hitako tampoka ianao de mijery fitaratra fa latsaka ambany tia ny mpiasa amin'izao pozinao zao efa tsy ny gorodona ihany koa moa no voaositsavoka fa hatramin'ny vahavorona azako fafinaretan'le vadiko tia ny manivaiva amin'ny teny manaratsy isan-karazany ohatra nympanampy tokoa moa ny poziko satria nikarakarana sy ny tokantranontsika anao taoko fanariny ny olona mahafatifaty anao any azoko antoka fa manana mpiasa manao ny asany tokony teny fiderana mihitsy azo anao taonao rehefa mahita mirovirovy io ato anatery raha mangotraka any ka ny afo ary nge efa maty de midemeritsy ty mila rano tonga eto afaka 10 militra areo aloha zany ty de hiasakasaka hijery rano dite eny ampivarotra aloka zay ihany ny vahaolana amin'izany laha neto fotsiny indray ny lera raha mbola isolakanjo fa aleo tairina amin'izao any rangaka tsy efa 20 minitra aza ve sisa zay le 10 minitra ny teneniny teo ny azy mantsy zay tena hijereny famataranandro mihitsy fa tsy tononony fotsiny aleo andaingana de raha nahazakazaka kely madinidinika ka mofo finary ty nanony tsy nandrinondriko de amin'ny heritona indray miezaka manarina ny lesoko kivy ary toka tsy maintsy andatsy andray mantsy zao ny any an-trano vo mahafantatra hoe tsy afaka ina ny raharaha indrian'izany fa nga mahafitendry zany noho fotsiny farefareraka very zareo tsy angina ihany ary fafambaraka eo ampiray tany amamonina ka vo tonga any an-trano mantsy zao le tany elandozy iny de nitatasika be hoe zareriny tsy afaka de inona zany zao nitindry ataoka fa ataony lava raha mangataka zavatra amin'ny lahy tokoa zao fa raha mbola azoko taterahana de taterahako ake andao hoe ty mandositra miala eto andositra andositra hoizaka so de vo maika ahitana olana amin'izany akia tonga de miala eto fotsiny tsika zao de anytamatavy vo mijanona aza mba manao hevitravy loatra zany hoe hoan'ny tamatavy de anao inanika oko zao rehefa tsy mety aminao efa fantatra raha teo ny antony tsy mahafoinitra trambadinao fiondananao ianao tsisy an'zandry na rindra zaho koa no adala za ve moa atakalinao azy tsy mila ninina koatran'ireny akanjo eny aminao reny zany ianao ka tsy efa hoe hijanona ve moako inona indray ary ahita fomba namavanana ny alaheloko foana fa ny namana angano tsisy zay indray le tsy mba azo ifampiresahana mihitsy fitsinjovako ny olana mety azo anao ny mahatonga hoe tsy tonga de manaiky mba olon-dehibe tokony anakana anao tsy anonaonao foana ihany tsy ninange andao velomo ny fiara ary de atery mody afa tsy koa zany omeo any tsinony raha tsy nanakana anao amin'izao zavatra zao ny fandosirana tsinona vita ihany fa ny lalany iverenana no anahirana aveoko na ianao mitondra ny tamatavy de tsy isy histoire be na velao ahidina fa hitako ny lalana mody mazava angampy zay ka hoetiko any tamatavy ianao raha zay ny tianao fa firy andro ny eritreretanao hijanona antsika any ary aloha tapabolana fotsiny fa ngamo maharitra mijabaka koa hoe lara toko tafiditra amin'ity sipa tsy azo ifandaminany ity ka tapabolana fotsiny tapabolana pitonina ny alahelo sy ny kriziny fa tapabolana metrahako amin'ny kisendrasendra ny fiainako rehetra koa zany ny asako ny fiainatokantranoko ny olona rehetra ny fanaovako fotoana eto enjana ihany ka mbola afaka miova hevitra nge ianao de mitady mpandrakama hitondra aho enina moa zany fa de any tamatavy indray zany ny lavo mijanona raha toka
aleo korangamba isan'izay tsy teo foana ve zay atao rehefa miverina avany andao fa tsy koa zany nandinika an'izay olona zay ko any ampiasana fotsiny ange teo oe merci chéri tiako be ilay rehefa manao an'izany bisou mambe aingana zany ve akita mbola iretandre fotsiny ao ihany sara ho andrikala raha mbola ty andry izy tsy sanandray fanapahan-kevitra hitsoakandre ohatr'izao dia mba sahiako ndry mandray décision tsy mbola niserana tao an-tsaiko koraka izany anisy raha tsy antoko izany mbola tiako mantsy izy ary fantary koa fa ho tiako mandra-pahafatiko tena mafy ndrika marina dia ahoana nefa raha misy olona vonina najandry tsy tokony ho pirofo ve zany hoe tsy tokony ho anjarandry dia ahoana ilay vadiny tononiko ka nakan'Andriamanitra ho vavolombelona mihitsy mantsy tamin'ny nanao an'izany sanatria kirim-bola adidiko eo anatrehan'Andriamanitra ny miaro ny tokantranonay na tsy mahatsiaro an'izany tsony azy izy le mba everiko hiarahanao an'izany ady izany amiko hatramin'ny sekondra farany sambatra kizy voay mahazo andry ity ka sambatra le adala be vadindriny mba marina moa tsy manina raha izay no mahasambatra azy tsy ny asambarany rato eo ve moa no antom-pisiko eto an-tany tokony ho izay koa ny azy raha ny marina fa angamba efa olon-kapa no atsapany an'izany amin'izao dia korazy zany ndriko samba ny eritreritra hoe hitsabo nefa ahoana koa moa no hitsaboana olona tsy atsapa-tena hoe misy aretiny chéri ahoana rezaka be nga ela fa inona mahatonga andriamanitany an'izany ka lasa tsy dia mitsikitsiky indray ela ioko dia nefa ve sika efa tamin'ny telo vao nody alina sa dia izany ny antony aza manandry fa tsy manina izany ka efa resy torokely azy ange tamin'nydritry le namandry teo lasa iny ela be le nareo le hoe nandeha nitady toalety dia naleoko natorokely mihitsy aloha saika tsy nahita tokoa nge izay tsisy nentina amin'me koa izay tranon'olona ny tontomo ka afa-po ary velondry amin'le virekely nataontsika taty be mihitsy tsy te hody tampoka indray ary fa ela moa tsy maintsy miasa dia tsy maintsy hody izany rapitso aleo mba atao amin'ny sabotsy mo chéri ina atao amin'ny sabotsy ny foditsika ako tena mialatsiny ko sarina rinda tena tsy vitako izany fantatro fa tsy azoko isangina velively inge ny asako za raha mba nahazo an'izay tapabolan'izay ka fa tsy maninona ary rapito izany tsika mody dia hiatrika rerin'ny olona nanambola koa zany ka ianao no tena ambokasambarana nefa za ty babiny kita any izay le vadiko fantatro aloha fa ho tsara afandray afoana izy na impiro tiako amin'ny ohatran'le zanakadaly efa milamina ny amintsika ka ny any ampiasana koa tsy dia misy kisma be mody mihaino ny bedibedy sy ny teny ratsy ny madame Desia dia zay vo raisiko moramora fotsiny ny tanany aorian'izay dia milamo mandrara ary inona koa ty mampitsiky reriny malalako sa lasa merindrim-ba koa amin'izao misy blague kely tsaroko tampoka fotsiny dia tafatsika kia andao ialeto amin'izay ary ka manomboka feny vehivavy mifamezivezy mantsy eto izany tratra mifandrika raha teto indray vay raha tsanony ilay eleto mahafaty fetiriny jery azy mianakavy kely reto
ankizy kely efa mahalala kely izay tokony atao. Izy mivady sasatry ny fanaovana maso tenintsika. Mifandray tanana matetika akory zareo ny fitoerana eo. Ohatran'izao misy angamba ilay hoe fianakaviana sambatra tsy retin'ny olona izany ka. Manao nitsika Christian, manao inona tokoa ianao? ny raha nantady mofa dia mba nitsofoka tatoko. Ao fa azoko hoe azafady fa fanontaniana dalamarina koa ngeny ianahy Ny vaovao tsara aloha dia tsisy ahina ny sain'ilay nametraka azy ka. Inona no mampitsiky ho azy ianao? Lasa ny saiko hoe mety lasa dala tokoa ve moa izany ny fanontaniana. Fa nga moa tsy misy faingo miantona ny fanoratra amin'izany Eny fa mety foana koa nefa raha tsy misy ko lasa ilay fanontaniana indray marina nadala rehefa miala ny faingo miantona koa. Mahafinaritra ngeny teny gasy na dia hosorosen'ny tanora amin'izao fotoana izao azy izy noho ny firoboroboany tamazotra ny serasera ireny nahatonga an'izany dia tsy mahagaga raha tsapa hoe tsy mahita izay ombany ny tanora ankehitriny tsy manana izay mba maha-izy azy izy ireniko dia ho vazany efa tsy fena fa tapany ihany manana didy hanovakely an'izany isika ka ianao izao amin'ny mampampianatra malagasy ianao dia izaho ny alalan'ireny tantara fanoratsoratra amin'ny ianao manjery ilay mpanoratra sangan'indrindra sa tena ankafiziko sao mba te hanambony moralako fotsiny ary ianao ty dia hoe sangan-drindra tena resa lahatra fa tena manan-talenta ianao ka satria fotsiny hoe mifankafantatra tsika fa tena zay no izy ekeko hoe mbola tsy dia be pahalala ianao fa mbola ho avy nefa izany mbola iaiko ny fahaizana ohatra daholo n'izao tontolo izao amin'izay andro izay. Mialatsiny fa majinika no efa nomanika atao rakitra izao no atiako. Mino fa tena misy asany kokoa amin'ny famerenan-kasina ny tenin-drazantsika izay ataonao noho ny mahampampianatra malagasy amantsiko. Izaho isy lesina mafonja foana izany dia tena ho hitanao fa isy fanantenana ihany ny manomboka amin'ny fotoana fa aok'izay fa aiza ny toeranao? Eto akaikinao ka tsy niaraka tamin'izaniza nge zanaka aty ary aza miresaka tsony ary fa tsika fa maninona ianao inona koa ary nahazo azy tampoka teo na injy be ny tongony aman-tanany dia ny karaingona ny ratsan-tanany sy ny takolany. Vonjere olona fa marary ty namako ty Christian, ianao ve io? Aza mbola mihetsika mafy aloha ianao so hanapaka an'ireo zavatra eo ianao ka efa manao ahoana aloha izao ianao fanina mihodina sy ohatra nitsingevan'izany koa ny fandrinana dia manjavizavy be izay jereko rehetra. Fa hono efa mpanao an'izany anga ianao rehefa tratran'io aretin'io ka samba mihitsy vao nisy oatra izao ka hatramin'izay namparary mihitsy. Fefa ela izany ianao no nararoatra izao? Efa elaela ihany efa intelo aza zao no efa nihetsika n'io aretin'io hatramin'ny tsy nahateo an'ny vadiko fa tsy mbola nisy fotoana nampitsapako an'izao ka mety vokatra ny fanafodina ampiasaina taminao anie izany Christian. Ahoana izay ry itsika? Rezaka be aleo ary aloha atsonaingana ny dokotera variana koa anefa efa nafarany antso azy rehefa mifoy ianao ko. Christian, misaotra anao nitondra aty nijeren'ny olona fotsiny teo mantsy aratsy teo ianao mety hoe lazainy mihetsika dia volana misy andro be koa azy. Tsy misy fisaorana reritsika tsy amelanao mihitsy koa raha tsy efa salama sy efa afaka mody ianao. Ahoana ny tsy tokony hisaorako anao mafandavan-tenana ohatr'izany ny vato azange hony hosora menaka rehefa nahita ntsoa ataovy aingana aloha izay ahasalamanao ritsika amin'izay dia samy afaka tsika mizaha nanaheritsaina sy fanantenana foana izay ihany tsinona amin'ny fanafodiny mahazo anao ioko. Eny ary aho fa hiezaka izay mantso ako.
efa mivoaka ny hopitaly ve? Ie, efa avy nanatitra azy tany an-tranony mihitsy avy nodiko. Tsara izany. Mino kosa fa mba sady nanararoatra namboraka ny fitiavanao azy ianao a. Tokony tsy dia sarotra tsony manko izany a. Tena tsoroko aminao kosa aloha fa tsy mananeritreritra ny akapitaka amin'ny fony mihitsy a. Nanovan'ny saiko ny resaka ny fanaovako taminy. Lehilahy mohaka mihitsy raha ianao tia ka. Tsy hitako izay nitalahoanao fanampiana sy torohevitra taty amiko rehefa izany. Fitiavana nanosika ila vonjy taminao rom-bola, dia fitiavana ihany koa nefa nanakanatsy anararoatra ny fotoana mamparefonifony tahaka ireny. Indray ariko. Dia manosika anao inona moa izany ny fitiavana? Inona ny kasainao hanohizana ny pilao anao izao? Ezaka fotsiny aneo amina ny toetra tsarako e. Anampiazana moraly sy izay ilainy rehetra e. Ity azy iny foana rehefa mahita ny alalan'ny fitiavako izy. Ay! Dia omeko anao izany ny maherezako. Tandremy fotsiny ary atoandro fitery ronono eo ka. Mahasosotrako toy ny toerana be mpivezivezy tsy ampitoeram-pivoahany toy. Aiza rangako, efa folo ny olona milahatra hiditra ato. Otry, ary iza koa karana tsara resaka aminarindro. Tena ohatry ny olona mifankalala be izany zareo. Efa mifankalala taona amin'ny maro mihitsy raha fijery azy. Napetrany tamin'ny tanan'narindro ambony latabatra ny tanany. Dia nysoton'ny mingany ny voatazany. Efa nitazon'ilay karana elaela nefa ny tanany talohan'ny mahitany amin'ny joro eto. Tena tsy mahazavazava izao ka. Toky, fa maninona ny janona tetsy fa tsy tonga tena anatiny? Nijanona kely teny mihitsy satria ohatry ny hafahafa ilay sary hitako tetiko. Inona ny tokony ho fantatro? Aza mandefa saina lavitra fa tsy olona manadala azy izy ka. Ka zanga moa ny teny hoe manadaly. Efa nisy tantarany rahanareo mihitsy kosa angambako. Sa tsy izany ny tiany olazainy? Anomboka indray koa pisy ilay mila vanina. Ary teneny tsy hitsikitsiky manany aho ohatrany fa tsy mahamenatra amin'ny manindrona ny eo amin'ny forsety eto. Dia miteny azy zay. Hoatray, venao vi adaly. Fa maninona ny olona noratrainao noho ny asarotam-piary diso-toerana? Ay, diso-toerana? Izay ny fitsaranao azy? Satria averiko aminao ihany fa tsy misy ary tsy nisy ninina izany taminay. Fandrehetandry dada taloha fotsiny izy tamin'izay mbola nanao fournisseur. Dia izany ve mamela azy ilalaon'ny tananao imasom-bahoaka ka? Ny fahazaran-dratsy ny talohany mbola tsy tanjony angambe. Tsongony hatramin'ny takolako tsinona tamin'izany. Zazakely voaraika ambe folo taona mantsy ihany efa nifanerasera taminay olona io. Raisa mipoketranao dia andao ialeto fa tsy tianao fihetsika mety hanenena peto ahy. Indray ary. Christian maika monjy fodiana re mbola betsaka tsy na ny asa miandry any an-trano anyko. Fangahy ianao tsy reraka ka avy ny vizavizana mpianatra ve dia iotsina amin'ny asa ao an-trano ireny? Vehivavy ange ny tena ry Christian na izany azy. Ny vehivavy anga mahazo reraka sy mahazo marary izany ka tsy maintsy ny fomarahana mikarakara ny tokantrano dia fara olona mamonjy fandriana koa rehefa tonga ny alina. Zaho aloha tena miderany herim-ponareo sy ny fandavatenanareo mihitsy. Indrindra fa ianao? Fa angao moa efa hitanao nanao an'ireo rehetra ireo aka. Fojerena ny ianao ry tsika dia hita hoe vady modely.
so mba ohatrany sasany taridritra mitoko resaka fa tonga dia nodiko mbola tsy nahitanao nandeha tamin'ireny fiarahankorana matetika atao ampiasan'ireny mihitsy aho mantsoko ka tsy hitako tsinona izay andalo lalina fotoana anyko fa ndanimpotoana kosa vi aminao ny fifaliana tsindraindray e izany hoe tsy anaiko mihitsy izany ianao raha mba anasanao iara-misakafo any koa tsory fotsiny ndray izay tena hoatongavana ary Christian eny ary e izay mihitsy ny tika tongavana reritsika hoe tia hiresaka aminao foana mantsy ako tia hiaraka mitokana aminao tsy tia andalambe ohatr'izao e ary tsy voazao fa efatra nahitako anao vao tamin'ny voalohany tao ampiasana mihitsy any e mihevitra angamo Christian hoe tsisy tsikahatra ireny fetsiny isaka ny mahita reny ny fijery ny firesany amiko ny zavatra tenitenenina amin'ny olona momba ako tsika toa lasa saina be ianao fariana mieritreritra tampoka ny asany andrany an-trano io fa azafady re ny lampako mbola amin'taonina be ako ny fanoloana ny drasy ny sisa re mbola miandry ahy sao dia afaka makany araha manampy anao e aiza koa e ianao nga mahay mikosika sa mahay manakombana nahoana moa tsy ho haiko rehefa ampianarinao ka anga sarotra be manao an'izany tsy dia hoe sarotra fa ena re ndahoatra tsy mainka hamonjy fotoana amin'ny ankizina ho any ianaoko manana an'izany ve ary tsika dia hitanao anao an'izao raha mahafantatra o mantsaritsika fa tena ianao mihitsy no tsiriritiko atao ankizy tsy raharahako na efa manao tompo azy izao no ataontsika ary ianao misintona rano mivoa fa izaho mikosika sy manakombana ny lamba raikitra izay tsy maninona fa mety izany dia mba sady manararoatra miara-mikosika aminao koa ako amin'izay afaka misolo anao mihitsy rehefa reraka ianao na dia manaindaina anasa lamba azy endray ariko dia hanararoatra iantabe mihitsy koa moa rehefa mahay ianaoko izao raha nga dia tena hoe ampitsaky n'izany vadiny izany tena bato ny totombitana mihitsy izany raha olona tao mahafatifaty kely daholo na ny fitsihika na ny fijeriny malefaka tia Christian ary nyzako azy angamba tsy mba efa ela ny ndraiky piti tanina variana be mihitsy izy mandinika tianao be nga ny endriko oay azafady fa variana mandinika anao angamo izany vaovao amiko ka mila olan'ny masina mijery mihitsy aho isaky nitazanaoko satria enona valan'le fanontanianao teo tiako be ny endrika ao ary tsy nendrika ihany fa mombanao rehetra reritsika so ihany fa tongotsika andraso aloha voaiko ny vavahady dia hampandrosoko ianao tena izay ve ny marina a sa zay ny everinao fa tsy ampitroatra tsy azoko inona moa le resaka miangeto azafady za zanaovana sinema fa tsy reveko taiza sy afiriny ianao sy ny mety isy karana iny niaraka milaza rehefa tsy zaka ny onjam-piainana zao lehilahy rehetra amin'ny sary mamiko izao anga dia sipako daholo tsisy rehetra ka fa iny aloha dia izy mihitsy profo tsy ahazo laviny reny zavatra hitako reny dia tazomy amin'izay rehefa izay no mety aminaoko inona moa no dia raharaiko an'izany leo an'izany resaka izany koa ny tena marina ka isak'izay mihodina kely dia miresaka momba niny olona iny foana ary sao dia bazaha mihitsy ko ary makaleo anao to maninona moa raha izay nitsorona ho aingany ie izay mihitsy no izy leo anao sahady dia anao inona nefa raha leo ka nandany mivolako taty anao tsisy hoe leoko rehefa andalana ody hoe katsaka tsaramaso anjoboly lanitro lasa mandatsy makanina koa amin'izao aza manafa tsy hihinan'izay vola kelinao tsony andre matoa ny taty aza nanenenana azafady fa tsy nieritreritra andatsanao zany aka mialina tsiny amin'ny temiko tsy voahevitra teo ary tsy misy teny tsy voahevitra izany rianina ny apeniny ao am-po ny itenenana zavatra efa nivisafisainao ela tao izany matoa voateninao dia tsy azo ifonana mihitsy zany mahazo mifony ianao fa za tsy voatery amely akselereo ny fiara fa maika ho tonga any an-tranoko dia ataovy hoe tantara sisy izay niseho taty fa raha izay fitohizany aloha ho no fiansy izany za miteny an'izany fa tsy tiako izany zavatra lazainao zany ka tsy tianao dia maninona
dia alefako manitsy any anaty any sany ty fiaritiako amin'izay tsika miara-maty any tanteraka ho azy amin'izay ny lambanako no irairaitsika eny afaka aminay ianao ka satria anao ve mihevitra hoe tsy ho vitako izany ka tera le fasiko inona moa ny olany ny olona tena mony tena raha ngaty tsy mampandre izany a ok koa izany ray ny miala folo ny manontany tsy ampahafiry ny sipamanja koa tiako mahoatra miseho mamolaka eto so ihany afa nahainanao tandro tamimbola tonga dia an'indray moa izany no mahatsarainako ty efa tena tsy aferatsonikosa koa mahafatifaty kely mijery anao misakafo aza manao izay mahamenatra mory Christian azafady ary tena satrika hitanisany atsaranao foana maraina mandra-parivan'ny andro aniritsika saingy indrisy fefa titrese borne le olona hitanao atsarana izay fotsiny izao ny olana kely tsy olana amiko izany ritsika manaiko ataonao kilalao fanalana sorosoro fotsiny afa tsy maninona anie izany hoe aleo dia hotsoriko fa tiako ianao tsy sanaboraka an'izany ahatra amin'izay fa natahotra ny olavinao fantatro efatry ny elana eny fitiavanao ary Christian fantatro koa ny antony namakianao ilazany androany satria teneniko taminao hoe ho tonga androany alina ny vadiko tsy mametsiny anao ary matahotra ny vadinao sy manahy ianao nefa izaho mametoky anao hoe aza manahy haiko foana no mity anao aniritsika dia mba rariny eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany ve izany zavatra kasainao atao izany nefa ny lanitra sy ny tany lazainao indrindra ny mamelantsika eona ary tsika ko nahoana moa no hoe tsy rariny aminy ka terenao izay fotsiny ilay izy ka mba tanteraka ny sitraponao ka inona indray ary dia sanatria ve ozy ianao hoe kisendrasendra ny eonantsika hoe ny vingavingain'ny vadinao sy nataony tsinitsinina indrindra ianao no nifaninitsika tsy tonga lafatra ny vadiko mety voalohany amin'ny lehilahy fatritra mihitsy azy izy fa izany ve anefa no ataoko antoka nitsakisahako ny voadinay ka tsiry Christian aleoko miandry ny fotoana ahatonga saina sy ovandy satria ianao manizingizana sy mitana an'ilay teny hoe izay natambatra any amanitra aoka tsy fosarahan'olombelona izay indrindra mantsy Andriamanitra mihitsy no natsoinay ho vavolombelona tamin'ny fotoana ny fanaovanay voady ny fanaovanay voady hoe na mora na misarotra izao eretako izao indrindra ilay sarotra tokony hanaporofoako hoe masina amiko ny voady mpanambadiako tsika tena tsy hitako tsony izay tenenina andraisina lahatra anao andreny fitiavako tiako loatra nge ho ahy ianao tena tsy vitako ny amoy anao izany raha ny andoliako eto no atsaponao ny fitiavako ty mitsangana teo fa aza manala-barapatanao ohatran'io lehilaviko ireny faradianao Christian mitsangana farafaratsiny ary lazao mamiko hoe andinika ny fangatahako ianao iandry amin'ny toko sy ny fotoana nikenao amin'izay eny ary ao fa andinika misaotra hitanao zako efa mba raiky piti taminao ianao no mba navita namerina antsika tetỳ akendriko natsapako an'izany hoe foadoboko ny fitiavana ihany koa raha anao an'izany dia tsy oloka fa mihitsy fa tsy maintsy hoe ianao misaotra kiseria aza mbola tao an'izany seria izany ka lasa manery ampotra ohatran'ny fihetseham-po efa nezahako feheziny ianao karaha samyty nefa tsika inona ny manakana ny nofontsika tsy ho tanteraka ny voady masina ny loazaiko anao tery tsy ambony ny antony mifona aminao misy teny soratra masina ao mitonokirany Solomona manao hoe aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony dia vonambaranao tamiko teo nefa hoe efa taitra tamiko ny fitiavanao sa tsy izany ny tiako tenenina anao dia hoe efa ny voady tsy ho taitra tsony mihitsy ny fitiavako tsy mahazo taitra na mitady fo aza fahaka fotoana andinihana ihany ve nefa ianao sa ahoana mianina aminao fa hodiniako izay ka any ary andahody amin'izay fa mandroso ariva koa ny andro efa voako be raha teo
tsy hinana tsony. Tsy andro kely izy mpisahany masoandro ionana aminao indray andro any. Nitobitoboky ny hafaliana ny foko vao naharay ny mesazinao tamin'ny alinako. Mbola hitako amintsikinao mihitsy ny hafaliana mameno ny fonao. Saingy indrisy fa ny anao tsy mba ohatr' izany, mba nanantena nahita ny endrika sarika koa nefa andro any. Miala tsiny fa fantatro tsara, tsy mba haiko ny mety tsara velatsy. Azoko antoka fefa milamina ny tokantranonao hoe nampanantena fiovana angamba mivadinao taorian'ny verenany avy any Tomasina. Tsy dia tsy, vao maikaza afo be ny fiainako. Fa nisy inona ka? Satria nandrahona hisaraka aminy ilay vehivavy teny an-dalana hiakatra. Mila olona sy fomba moana ny atezerany vokatra izany izy dia tsy maintsy hoe izany ny angonany ndrihatra. Tena tsy rariny kosa izany a. Dia mandra-poviana ny eritreretanao eretana an'izany atsotsay izany ka. Mandramaty mihitsy raha izay no fetrany. Tsy mendrika hibaba ny sioka ohatr' izany kosa ianao ritsika. Tsy haiko hoe bogosy manao ahoana loatra ary lery izany. Gaga ihany amantsy hoe inona ary nitapikiranao amin'ny olona manao tsinitsinina ohatr' izany ka. Ny fitiavana madio atolotra anao tsy raisinao. Tsy bogosinao ianao izy raha izay no tianao fantatra ka. Fa tsy miorina amin'ny resaka bogosite sy ny materiala nefa ny fitiavana. Tsy miandrandra tombom-barotra koa fa vonina ho mpanome raha tsy manan-komena ny ankilany. Ka tsy manaiky an'izany a. Malalako ianao. Adidiko ny manasaraka anao amin'izany bandy izany ho an'ny fitiavantsika. Dia mialatsiny fa tsy arotro ny fakapanahanoriko anao. Kristian, fa maninona ny terenao fotsiny ohatr'izany? Fantatro fa tia ahy ianao ritsika. Raha tsy tia tsiny ianao tsy ny andro fotsiny roako ohatr'ireny. Naninona ianao tsy nanosika? Mbola ilaina verina aminao indray ve moa hoe tianao koa ahy fa tsy afaka hiaraka aminao fotsiny aho. Izay no niantsoako anao iona amiko androany. Niliko hoe eto amin'ity toerany ity mihitsy no iona antsika farany satria teto no iona antsika voalohany. Izay ve ny tena safidinao? Eny, izay ny safidiko. Adonao afa tsy anjaranao hoe isorako anao ny fotoana fonizarahnao fitiavana mamitampoko. Mba nahatsiaro tenao misy vidiny ria tamin'ireny. Tsaroako indray ilay sambaran'izany hoe misy mity amin'ny fony izany. Saingy indrisy fefan'olon-kafa. Miala tsiny raha nandisy fanantenenanao ny zavatra nataoko. Taiza ndraiky alamakorely ity ka ha? Tsy azoko. Taiza Finona kay no mampisafoaka anao amikoatra an'io e. Avy niantsina fa hiverona akaiza indray? Niantsina ny ilanao teto fa mbola nivily lalakafa ianao talohan'izay e. Aza dia mirediredy mo sheria. Hivily aiza indray raha aminao e. Tsy nahapoiziko joko tsirika ohatr'izao ianao. Tena marina e. Iza le Kristian dia aiza ny chambre fidiranareo. Nidiranareo voalohany moa izany ny tena marina e. Chambre? Eno a. Mbola tsy niditra chambre izany aho na indray mandeha aza. Ray Kristian indray namana mpiara-miasa fotsiny ihany izy. Zaza mba ianaran'ny kialavendra ny mpiampiasolona fa tsy tiako ny ahy izany a. Dia amin'ny manaraka mba hafa foana ny mesazy ifandefasana mialohan'ny ametrapetrahana telefona. Chambre izany io fa toerana nionana voalohany fotsiny. Mahita resaka chambre ao kosa angaha ianao e. Dia niona voalohany nanao inona ry kialamombo ty a. Dia taiza ny faharoa ny fanompolony sy ny sisa. Taiza hoe dia manararoatra amin'irairay aman'olona any satria tsisy risika ho be voky e. Tsy mila manao fanabeazana izy anakory fa tonga dia mandeha. Aza finoana ho afa marary ny ahy. Tsy niaraka tamin'ny olona io izany a. Dia izy fa nilaviko foana satria tsy sananitsakitsaka anao a. Dia mihevitra ty hoe iny amin'izany a. Tsy zara ny tiaro izao nahita piti taniko anaovana vazany samy fampahoriako an'ity ato.
langilangisako amin'ity fekiby ity kalavendrany ty androany e. mety marina ihany angamakiny ambe tenin'ny toko hoe totombitana tsy mba mety hiratra amiko mihitsy matsy zany masoandrom-pianana firairan'ny olona izany. Ndraiky tena toro kosa zao ka na fahavalo asa veky sa hovonoana ampanarahana fotrao tsy ety ndraindray amatsiaro ny fotoana vo ny sipasipanay ohatrany hoe nofinofy tsy nisy akory izany raha mba nohony raha tsy nataoko ve nefa moa nanaovany ahoatra izao tsy hitako izay olana fa ningarany vitanao momba fotsiny ahy e izay ny fahadisoko. Nanoro hevitra indri za hoe hisaraka aminy a Christian moa efa tsy nitsahatra ny talahoto avindri dia inona izany ny olana tsy nanomboana fiainam-baovao ka tsy azoko ihany ilay olombelona indraindray ka marina moa ay moa fantatry indri hoe nisy an'izany tamin'ilay Christian tantarainy tamindringa izany ohatra anadahako angeky iny e za no nytomaniny ohatran'ny zazakely rehefa nilavindry soamantsara tany izy. Tiako akiny vadiko a ninona kilemany suga planzainy a dia moa ny tenao zany rehefa sasatry ny miaina dia misotro fotsiny akiny ho vanina dia aingany izany a. Eny e raha fa aminao tena no mahalaza an'izany dia tsy manina fa manaiko fa teo ampelantanany a. So dia ataoko adany ndraika ho tezitra izany ve mba hireharehana ry kiala tsy vao ny vehivavy voalohany nandao vadindry isarao faty any rehefa tsy mamela ry tia tsy za zany ka tsy mandao tokantranoko izany a raha mbola velona koa tsotra anaty vatapaty aho vao miala ato tena misapo amindri a mariny tsy haiko tsony izay teneniny mialatsinika lasa manamery-tandria tamin'ny olona tokantranoko koa tsy manana anisan'izay tarainana afa-tsindri mantsy ihany tena mariny dada sy neny any manakara eto tsy misy havana na olo-patatra korina ray aza indriny mba namako hoe hatreny amin'ny liseka hatramin'izao aza manaky fa tsy hamelandry irery ahy tsy nanam-po mihitsy koa hoe vita ny androka ohatran'izao ny tena marina kia raha mba fantatra kialadala diso lalanyty mantsy a hoe za ihany eny ny teny tamin'ny tokony fifandraisan'i Yesu Christian aleo fa hanandrana iresaka amin'ny arabitsy hoe andraony aloha ndry eto ny matory a mandra-pamerenany indre mody any mihitsy lanitro numero antoko ty miantso amboly ty nefa lofo no anarana mpotra eo ambony eo ahoana ry zao e ary inona koa ty mampivaloarika indry ohatrany nahita angatra ty misy miantsoky ny telefônina ndry fa silencieux dia tsy heno a angaky eto ty hoe ki azafaty tena nivakiana fotsiny ny afera marina mazava amin'ity daholo izany izao ny zavatra rehetra efa inona koa moa dia raraiko an'izany taovako nga isa volovoloko mbola aleo angambaka izany dia efa tsy dia maninona izany a miantso andreo ihany raha misy ilana fanampiana eny ary mazotoandre dia mirary soa kia tsy fanina ny olona ka ahoana moa no anampisako hoe namana ny fampihinana ny manta sy nasaka tamiko izao ihany no mavita mandefina ivoa efa treny amin'ilay sereny izy no nokoizana tamin'ny fisolosoloana lehilahy nefa na izany aza mba no everiko tena nanona ny fony tokoa ny fahoriako dia hoaiza ry azany izao hoe raha ho any amin'ny Christian dia fantatro fa ho raisiny ankafaliana mihitsy nefa izany ny safidy raha tsy indrindra azoko atao amin'izao aleko lavitra matory an-tsena ka inona moa ny olana raha izay no atao hoe manandrana ny fijalian'ireny 4 mirenina tsy voatery afarantanteraka amin'izany aza Andriamanitro dia sanatriva ka miafina aminao izao fahoriako izao hoe ianao ilay tsy nanao tsinitsinina ny fanatorotoro Yesoa raniko androany alany aiko raha sitraka ao tena tsy taniko tsoko fa
mangidy loatra ny kapoaka omena ho ahy. Andriamanitro, tsy tsara hitehitra aminao aho ninina ronjony akaso na hitsangako fahavaloko azy zao tontolo izao. Fantatro fa ianao manana ny hevitra hiverana maro amin'ireny tsy takatry ny sairiko akory, fa nambola ny haiko atsano atao fitaovana ampelantananao ahatanterahana an'izay sitraponao dia ekeko an-tsitrapo izany fotoako sy Andriamanitro. Oay, tena miala tsiny fa raha napoiziko ny vavaka ianao dia mbola tsy nanatona anao fa mba nialy anao niratrako. Tsy manaka nitady fitoniana kely fotsiny aho dia nanatona an'Andriamanitra tamin'ny vavaka fohy. Sambatra loatra ny vadinao, nahazo vehivavy manam-pahendrena ohatranao, tsy miazakazaka manaritra ny tokantranony amin'ny sakaiza manoto fa tena hoe manankim-po amin'Andriamanitra kosa. Dia tena ny vadiko mihitsy ve ny tonga ao an-tsainao amin'izany? Tsy manana fa tsy izy koa ny tena mariny, izy no any tsy mandahoary rehefa anatin'ny fahoriana lalina iny. Tena marina ny teniny hoe naloza na misarina fanenjehana ary eny fa na ny fahafatesana aza tsy asaraka antsika amin'ny fitiavany. Voalaza anao ary na mbola nieritreritra ao mihitsy aza no mety hoe amin'izavy anao isalasalany amin'izany dia mbola tsy andahoanao izy fa hoe eo anilanao foana. Saingy indrisy fa tsy mba ohatr'izany ny olombelona, tsy menatra ny mandefina ivoa dia ireo mba nanakinana na dia ireo mba nanakinana ny fitokisana azy. Dia izany tsy mampitony ny sainao sy ny fonao ka nanatonanao an'Andriamanitra sy mampangano amin'ny masonao ihany koa. Eny mila mofo andraindray rehefa mieritreritra amin'izany, tsy mba mahita fialan-tsasatra mantsy ny fanahiko. Tsika tsapako ny fahorianao nefa mandidy anao mihitsy mba tsy rehefa lamba amin'izay izany. Sarobidy ianao, sarobidy amin'Andriamanitra ao, sarobidy amin'ireo olona tianao rehetra, ny ray sy reninao ary za. Tsara fanamiko foana ianao ninina nataoko anao. Raha mbola misy antony amikirako sy manatanjaka ny fonoko dia ianao fantatrao ve izany? Tena zao izany vao fantatro ka noheveriko fa tsy misy dikany aminao mihitsy za sy mba kely vitako. Diso be ianao izay manatanjaka ny tanana miravoravo dia ananatrosany fitiavana any ampon'ilay nampiny hiarina foana mihoatra noho ny namana za tamiko ianao. Tena eniboninahitra ny amin'izany teninao izany. Mety tsy ho azonao an-tsaina akory azy dia tiako fantatro koa fa raha nisy izany hoe univers parallèle izany dia mety hoe mpivady mifankatia amin'ny fosika amin'ilay ray. Raha sanatria ka nalaim-pana mantatra ny tena fitiavana dia tsy maintsy hoe ianao ny ekeko hiarahana. Mbe atao hoe voasoratra ho izao ny tantarantsika. Ataoko ampiaza ny toeranao amponao izany. Fahoana aritsika mba azoko fantarina avy eo hoe iza ny olona nandisy fanantenana anao izany ka? Mbola nabavinao hoe izy ny nandefina ivoa nangalatra ny vadiko na dia tsy miafina aminy aza ny fahoriana zakaiko noho ny ataony amiko. Tena tsy napoiziko mbola ny navita an'izany zavatra izany izao vao tena mazava amiko ny nanaovany andrindritra rehetrareny izany ko. Tsy azoko fa inona avokoa no nataony akoatr'izay? Tsoriko aminao fa izy ny nanao revitra mba hanao dingana ambaboana amin'ny fonao. Tsy hitako mantsy izay fomba nanaovana an'izany dia nangataka tao revitra taminy Ay ve nisy an'izany hevitra avy aminy izany na tongavanao ny vavaka? Eny aritsika namporisihany tsara vela tsy hanaraka anao amin'ny zavatra tianao izany no mantsy ny fomba tsotra indrindra fakana amin'ny fon'ny vehivaviko. Ary za mba ny hevitra hoe tena fitiavana ao an'Andriamanitra ireny. Fitiavana anao no nitarika ao amin'izany tamin'ny voalohany fa ny tsy nampaizom-bola dia lasa tiako koa Andriamanitra satria tianao. Tsy nihevitra hilalao ny fitiavanao mantsy misaotra ny fahatsorana ao ny lazany marina vao maika tsapako amin'izany hoe olona tsara ianao. Tianao loatra ny tena marina ary tsy hisy ninninona novan'izany koa
ohatran'ilay fitiavan'andriamanitra nyresantsika teo. Zany ie dia manao hoana izao ny fifandraisanareo amin'izao ka taorianan'ilay hoe nafantaranao izany rehetrarehetra izany. tsy niresaka ntsony izay hatramin'iny andro iny ka efa ho tapa-bolana izao. Intelo angambo izay no nifanena tampoka fa angariana vao ery alavidavitra ery avy eo izy mianjona sy miatakamiko. Izany no tonga amin'ilay fitenenana hoe dia salamangalaketsaka izy mangalatra indray izany no avavako. Za ve moa amala ratsy azy fa izy foana ngely many any an-danitra ny mpiaro ahy nefa tsy mangataka azy amaly izay tsy nataony tamiko akory aka. Oay dia nitazomiko tety ianao nefa tokony ody nandehana ianao raha ody amin'izay sao dia nona aty tsy mahatsiaro sakafo mihitsy any tena mariny fa tsy maintsy modiny anefa satria efa kely sisinareo dia hitsy. aza mieritreritra mihitsy ianao hoe verimaina ny fiaretanao ohatr' izao farafaratsy ny mantsy tonga fianarana ho an'ny hafa ianao amin'izany misaotra indrindra fa mampahery azy any teninao izany. ko inona moa no lazaiko aminao eo fefizany noho izy be voka dia tsy nisy afa-tsy ianao aloha ny tapoky tapirenena niaraka tamiko teo. so mba ataoko adala ary ianao ka ho tezitra satria zany hitan'ny olona niarakaraka taminao dia zany eritreretinao hitaizany zanako tamin'ny olo-kafa tany ka raha tsy ianao ary dia izy anga izy ty vita amin'ny manabelo fotsiny ohatr'izany. ohatra zany manabelo eto sa ianao ka mahay nasady angao ny ravina ny nanana ka iza lenao ny seho milaybe nanapaka fifandraisana tamiko tapabolana lasa iny zao ka ka zanga avongaly no fataka azy tokana an'izay lehilahy tsy anao ra dia eto any amin'ny lehilahinao mahavita azy ihany ny zanako fa hitokony ray tsy miditra amin'izany enao reniny azy efa voasoloko zay ny teny no farany ny tompoko te zao ny zanakao na esory zay anaovanao azy ihany fa aza mpidiridilina amin'ny toko fotsiny zay ny ana za tsy anala zaza ka fa rehefa hibaribary hitam-bahoaka ny kiboko dia fantatrao ve izay miandry anao tsy maintsy isikitra mantatra izay renjanako dada za koa moa ilazana marina fa tsy hanandrana na hanafina akory dia fantatrao koa moa ny asan'ny dada tena elanelana anaovanara toko fa zay vao tafatsapaka marina ahoana tokoa mozony renarindra amin'izany zavatra zany tolozanao mitongizina fotsiny zay nga vao tsaroanao hoe komisaira ny dadako dia raha komisaira hony izy dia maninona ka dia mila miomana ina mangazo tsy vidiny ianao ka maninona moa everinao nga fa tsy fitalaoko taminy mbola maheto anao io gaga ianao ie zany ny angavy azy mba tsy hanita trany raharaha fa izy efa saika ho tonga tany aminao tany taoriany nitondrana ho antsoaka tany tomasina mitondra anao nitsoaka za ve nitondra anao nitsoaka isino anao ve raha samy hijory eo an'loha ny fitsarantsika ka ahoana hidina satria ro asinao sa atao izay fanarahana amin'ity zanakao ty ka tsy zanako izany io na hivadika aza ny globe tadidio tsara zay eny ary moko miomana ary fa ho tonga any aminao any ny convocation alohan'ny ataperan'ity herinandro ity ndasa aloha fa mbola tsy tapitra nge ny resantsika avitsoro ny tanako dia nitseritsoko finjeo fatao ny fitsaraham-bahoaka eto ianao eny avotsotro ny tananao fa mipetrary aloha tena tsisy fiky ty fa tsy maintsy manamby talenikala fangoloko ty aloha zany ko mandrapatan'izay tokony atao zao narindra fangatany ty ny mba hoe ampilaminatsika ie alako ty zazy ty raha manaiky ifanatrika amin'ny ray aman-dreniko ianao ka aiza kosa ranga fa aza mba entina amin'izany ny resaka aleo hidina zany raha tsy mety aminao zay fa tsy maninona dia aza tazomina ntsony ny tanako avy eo tena iantsy vonjy amantsy hoe tadiavina olana tato ny anao sisany tsy esorin'ny olona avy eo mandra-pahatonga ny mpitandro amin'ny filaminana navitra anao tsy maintsy ho tazomineny amin'ny violon ianao arin'izay avy eo mazava aminao angamba ny toy ny tantara rehefa ho tonga amoakanao avy any dada androso aty maty ray be emitra maty reny be eny ary aleo fa iona amin'ny ray aman-dreninao mangataka fotoana kely fotsiny nefa fa tsy hoe androany dia androany
atao inona indray fotoana kely mitady andositra ohatry olona manambady angiarina rindre tsy maintsy ambariko ny resaka any vo makany amin'ny rainao ah oke ariko omeko fotoana hatramin'ny sabotsy izao ianao amin'izay koa tsy ny dada ny tonga avy amin'ny faratsy io dia mijanonao an-trano dia inona ny solution hitako anatin'ny efatrandro tena nidiran-doza mihitsy aloha raha topika izay fandeha amin'izay ahy ary aza mifalohalika be ohatran'io fa tsy loza ngeza ny zazakely izany fa hanomezam-pahasoavany izany dia inona moa izany ny tombontsoanao nanampitrotraka amin'ny fahorian'ny olona iny izay tsy iza fa olona nandray anao ohatry ny namana sy rahavavy ihany fa maninona moa izany tsy maintsy hoe misy tombontsoa e ka zavatra tsy ahitana tombony ve dia anombana fihavanana ohatr' izany dia mihevitra ianao fa ho zakanao ny todym-pititsy natsony akory no ny fahatsorany mampime aty ianao ka satria na tsy ny antsototy azy izy aza diny fa ny atao tsy maintsy miverina ary-mbola za kely aza mba hianarana anaovana sermona fa tsy reveko tsy zakanao nga mifanindro ny marina ny lazaiko inona moa dia iraraiko azy fa anontanio azy koa aloha fa sendra todiny nataony zao mahazo azy zao inona no nataony taloha hitanao sy mpavy ny odina be izy iny fa tsy masera kely oatra n'iny foana lasa momba noho ny aretina azony tamin'izany mihitsy azy izy dia izay moa izany no nitsakitsahany toky azy io dia mihevitra moa ianao fa ino ny lainga nysoranao fotaka azy sanga moa manery anao na inona tsy ino dia ampitandrina anao fotsiny aho hoe aza tezodoka amin'ny fisehoany ivelany re indrindra mantsy ilay antsoina hoe joko tsorika satria sura fa efa manana lehilahy hafana izy izao dia izay no namirana ianao ohatran'izany mantsy izy iny teny amin'ny lycée teny aza dia mahita tsangatsy amanorana ohatr'izany rombola fa tsy eno mahazo tsy mino ianao efa nanala zaza mihitsy ne izy iny tamin'izany ka izay ny tsy meko an'izy ity hoe momby ity vokatry ny ditra mihitsy io marina averiko aminao ihany fa tsy mino ny fanaratsianao azy aho fantatro fa tsy nanao an'izany zavatra rehetra lazainao izany raha itsika sy ny olona jamba fity voahozina ohatranao nga moa mahita fa tsy ny eo amin'ny teteza akoriny lozy zany tsy jambaraka ny tenao ka izay ny tsy anekeko anaraka ny lalandisy tianao hameriverezana ny saiko fantatro izay hita amin'ny masiko rombola ka tsy efa 20 taona koa nga moa nareo mifanerasery aza mba vendrana ihany fa dia amity eo vehivavy amin'ny jeu d'actrice fotsiny nareo izay filazanao azy tsy rarahako fa nambola atao koa aza hoe nisy an'izany ampitiavako azy izay hitako aminy amin'izao raha mbola tsy nanota ianao dia sahiny torabatiny olona fa tia nytorabato anaty tamin'ny zavatra nataoko teo nga tsy nanotaka aza miseho be moralina fa mbola tsy nisy rovolana akory ange ny idirana am-piangonana ary aminy fantatro hoe tezitra be amiko lahy tamin'ilay zantsy ny resaka ela be iny fa afaka renina daholo eky izy zavatra rehetra ka mipetraha ianao ny toerako fitiavako anao ngeny nahatonga ho sary-piaro nefa dia reny ve ny mba setriny tsapako akia dia efa mifona ao fa tsy anao andrentsony mba resaka ka atao mariny zany ka ela kosa ve dia tsy mba hicomprendre ana mihitsy mbola zaza nge ao chéri nefa na ny baiboly aza amin'ny teny hoe miraikitra amin'ny foniny zaza ny adalàna
Inona koa zao mampiamipiso amin'izany ka tena mba tsy napoziko indray aloha ianao le mahay baiboliko ohatra ny hafahafa be zany ohatray za moa mba hanaovana an'ilay olona rehefa mba mampiseho fahamatorana de hoe zazaony ianao ozy izy ny boky mba zahanareo eny e le mandady aloha de mbola tsy afaka hatramin'izao inona indray koa zao midika an'izany mampandady ny tiako tenenina ka tsy zany akory ianao tamin'ny mbola kely terenao andady sy andohalika anao ny sitraponao daholo ny olona teny zany ve fandraisanao ny dongodongo sy ny antaantako eny e ny ova marina amin'ny fitika de iso fantany loatra hoe tsy tantoko ny mahita azy midongotra an'io odomanjo rehetra mampalahelo nefa vao maika mahafatifaty manino ange ny telefoninao zany aleo isone libre fa kambe ahy resaky fiza le olona minsisy tanantso anao io loha e ohatra ny tapahanao fotsiny fa tsy raisinako olona tsy de important loatra matotapahana fina ary ty fanadiadiana be ty koa e zany ve de mba hitompony everiny fa tsy tsiatro angamba izy lasa mailomailo lava io ny telefona lasa tomaty tanana no sady nysina modipasy na ny fahatairany nahitany anaran'le olona ny antso teo aza tsy vitantsony nanafina azy inona zany le mahalasa saina be anao amin'izany tsisy ka nga moa tsy fiantsika normalina be daholo no nataonao rehetra teo ka nataonao rehetra hatramintsika no dia avy any tomasina moa zany ny tena marina Christian filmna koa ty ataonao anaturany io tsy rengy raha tsy gaga aminao daholo ny olona zany fe de mbola ilay mazavaina aminao ihany ny laloha teo dia tia miresaka fa aza ohatry ny adalaka zany no anantonanao eo raha tsy aleo angenao hoe tianao azonareo tony io ve asanatrika ka tsy maniry an'izany fantatrao tsara fa tsy mitady afa-tsy izay sambatra sy ampitsika anao ary tsika ka manatona ary aty fa zany zao no ilaiko hoe manatona ety raha ty ahenao dia miandry natao amin'izany mihitsy kosa ve rangavo ny ana teo tokony tsapanao amin'izany ny toeranao ao am-poko e sambatra ny sofiko rehefa maheno ny feonao a toy ny fanahiko rehefa nanidy azy tsy isendoatra ianao ary niendrikao ny zavakanto mahasondriny indrindra ny masoko adala mihitsy ianao ty ka toka filitatra zany zao ny laninao io ka tsy haiko tsony e niezaka miboboka an'izay laniko fotsiny fa tsy mety amamiko miady-tsaiko angamba fa misy mampiasaina anao ka zavatra momba anao zavatra mampalahelo sy mandratra fo nefa dia mikiry tsy mety hiala ato an-tsaiko zavatra mandratra fo zavatra ino zany fa tsy ahizoko an-tsaina mihitsy re tsy te ino ary tsika samino aho hoe marina izany ny zahako notsoina ny eritrahitra-tsy nibitsika amiko ny fanohatra amin'izay rehefa tsy nahinambotony ihany alikola dia nanatona anao aty ny vahaolana farany hitako tenaino ino izany zavatra izany fa za ahodikodinao ny resaka reraka be no amina ny zavatra tianao ambary marina ary ve zany hoe efa nanalaza azy ianao teny amin'ny lycée zany ve dia inonao tsy fantatrao indray nga hoe mombaka ka hoe mety vokatra izany no tsy azahoanao anankatsony amin'izaoko tena tsy valina le mboly iny ay tsy ampy azy ny nangalarany vato fa mbola manela raha tsy hanotona indray izy fa lainga daholo zany ny filazana hoe niaraka tamin'ny lehilahy maro ianao ilo izay tianao inona fa inona koa moa no iraraiko an'izany e tsy tsiky mihitsy no andany kaloria ary tena miresaka ohatran'izany mazava tsy azoko hoe inona mampisafokanao amiko e zanga moa no niteny an'izany ohatray samy mpamosavy nga tia ny olona mpanendrikendrika sy izay mino ny teniny a ny fitsy olona mora andairany sa ohatranao mihitsy mivahanao an'ny olona raha tsitrapo oatra azy miala tsy ny arara natezitra anao izay natoko e faly fotsiny amin'izao fa hay tsy nandiso ny eritreritro rehefa nitsahatra lerana fa mandehanao izay no mody efa nazahoanao vanon-draha teo ny fanontanianao aleo aloha za natinatotra anao eny alohaloha any vao mody ka anakorontanany tokantranon'olona
tsy nataoko tanjana mihitsy zany ka fa vonina ia tokoa anefa raha ilainy izany e ampy izay ny fotoana nampandeferako ny ambopoko irotsaka ho mpangalabadin'olona fatabahoaka izany ianao izao zavatra ohatr' izany teno anombana avenira idirana ponjy e mendrika moizanay na zany e zany ko maninona moa raha idirana ponja tsika tiako ianao dia satroko aza ho dradradradraina ho fantatra izao tontolo izao zany amin'izao Christian raha tia ianao dia avozo fantatrao fa za nge tsy inona no miaritra ny daroka rehefa tonga any avadiko noho ny feo momban'izao ataonao izao e eny ary aza latsaka akory ny ranomasina miandrona fa handefitra raha nitokantranonao ny zava-dehibe indrindra aminao dia tsy za mihitsy no andeha andravan'izany raha fahoriana fanampy ny fahatsasambarana no enton'ny fisika eo amin'ny fiainanao dia aleo andahoana mandrakizay tsy azoko izany no amin'nao tena tsy amono tena satria ny maty tsy mahity tsy hijanonety fotsiny aho fa tsy zakako ny mbola hifanena lava aminao e mety izay angamba ny fahendrena tsara indrindra Christian hoe misara toerana mihitsy alohantsika manantena fa atsiaro any tsy indraindray eny ihany ianao e hoe anoany izao misy olona nanao sesitany tena no ny fitiavany aho tsy ho adiniko izany ianao ka tsy olona nanao sesitany tena n'izany anefa fa ilay namana tsara fo indrindra nikatsaka ny asambarako izay fa velontsika mino fa mbola iova ny vadinao dia ho sambatra ny tokantranonareo engany mba ho tanteraka tokoa izany sotra ny tononao azy manana foana fa in'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha isy fionatsika tsy nahany orinany dia manantena fa mitrotrona mitantana zazakely ianao tanteraka tokoa anie izany efa vonina iana amin'ny dadany izay zany lahy raha pitso mantsy izy amin'ny tonga efa vonaka ary pio aloha mizikanao na ataovy ambanimbany izany fa tsisy eresany anakaikinao any ilay télécommande teo somary sarotra tampoka teo ny eritreritra hoe dia misarahako tokoa ve tsika vadiko e fa rehefa nalaiko ambony dia hitako hoe mahatsara azy aza ny misaraka tanteraka amiko za tsy ahity azy tsony mihitsiko azoko antoka fefa ny vonina ihany izy hoe tsy maintsy tonga fotoana anapahana ny fiarahanareo tokony efa nanao an'izany hatry ny ela mihitsy aza dia tsy nisy naratra izay na fona vatana io saraka izany sheria tsy hitany lave hoe efa lahatra mihitsy koa ny atsika hiverina nalabaka ihany na mitaiza kely aza avy eo akapoitra kely eny amin'ny université fotsiny efa mba lehibebe ihany ny zazakely rehefa vita amin'ny fianarako efa miandra fotsiny koa amin'izay ny orinasa iasako fa tsy mety amin'ilay mihitsy angamo le miasa aminaika tsy tiako fa ohatrany hoe natosika fotsiny no atafidirako raha misy izany tsy maintsy izay ny fijerin'ny olona soa dia mba tsy kolody akosa fa kolody le miantso lava tsy raisinao io aloha mba lava mazy koa izany raha olona ka tsy zoko ary ve zany ka vao eo no nihirahira nofinofo sy projet momba ny tokantranontsika dia maninona ny mbola misy kiniafinafina amin'ny zavatra tsisy dikany ohatr'izao ihany ka voila olona efa ray trano ve dia mbola hifampitsikilokily ihany fa tsy hifampatoky ka mendrika an'izany ve zao fihetsika eo zao nefa ka dia tsy haiko aloha izay mendrika sy tsy mendrika fa efa hitanao teo izy hoe vehivavy no miantso ahy hosotomoko amin'izao izy lalaovan'izay zao raha ngahy ny telefony iny atako izao anatiny aleo varimbariny io anaovako azy raha izay ianao mivoaboaka kely manalazy amin'ny mihitsy aloha mitady akatra any amin'ny adohanao mantsy ny hafanahy ivoaka mihitsy koa ka tranonao mantsy atoka raliny raha mora aminao no mandroaka ary efa tsy mifanaraka angamo za mandroky ary aleo sy tonona amin'izay fa variana maka amin'ilay ekotera ratsaka ao ambany io avereny ny zavatra mba tsy hisy problème na nenenanao
ataovy zay ataonao fa nofokena tanatsaky ty e. Tsy hainao mihitsy no azo an'ty amiko na ezaka amin'izay faraherinao eo azy ianao. Zay ny teninao. Aleo aloha tonga dia misanjera ny jerenaka ianao. Tena bandy miaraka aminy ity. Romeo nataony anarany ato anaty mesanjera ato. Dia izany Juliette mazava ho azy. Mesazy vitavita be daholo rehetra zany. Ay nisy an'izany vidéo ny fandefasana izany e. Aleo jerena atao mitahiry tsara ny fandefasana-drareo fa tokony mbola ho hitato izany. Tena feno sary vidéo tokoa ato. Sary miaraka amin'ilay lehilahy-karana teny indalana hiakatra iny. Tsy azoko ekena koa zao ka marina e. Ahoana amin'izay ho izay nao teo? Za ve no nandramany kala-mpivaroteny ty ho tsindromina ny antsy ha? Diso ianao. Tsy mbola nanome vola azizy na ariary aza. Vao nahita azy tao amin'ilay boaty iny fotsiny aho dia lova be taminy. Dia nanara-po tamin'ny filan-dratsinareo zany nareo le mody ny tady toalety raha azoko tsara. Voalaza anao. Natahotra tamin'iny hoe hoeninao ilay fofon-dranomanitra nanaraka. So ihany fa olona miraikiraiky be ilay nirana. Tadiloko izay fahalandro izay. Fianao angamo mihevitra hoe anao rehetra zao no miaraka amiko ka. Tsy adala akory olona mora nikotrona ohatranao io. Teny izany ve ny marina sa mba tia malifaty afotsiny marary fo keliko? Eny e, na misy azy izany sy tsy iperahanao izany, fantatro hoe tsy mampitony ratraponao izany. Hoe bandy ny serina tanaty boaty ve no navelako anjaka amin'ilay mahasaro-piaro anao? Eny ianao hoe zany mahatantoka amin'izany ka? Fa izy, za ve? Fafinaretana be tsisy ohatr' izany ny ainanay ko maty antoka ahoany. Zay sary indray mipika sy tsaingona koa ve? Hoy ianao, mody ny lakoa dia ianao rehefa tonga teto tanahy. Dia nanara-po tamin'ny firaisandray zahay nandritra ny herinandro. Tato amin'ity trano misy antsika ity mihitsy, voatetinay daholo ireo hevitra rehetra ireo. Mamy ange izany. Tena boko soka. Tsy ampy azy ny efa nanaovany ao fimehezana. Mbola ininy soritsoritana amiko indray ny fankafizan'ny fahavitavitana. Tsisy ninina azonao atao izany eo e. Na andany andro heritreritra paikady eo azy ianao. Ka ho diso be ianao raha izany ka. Hatreto aloha mbola tsy nanao ereraka. Raha tsy matoko amin'ity antsy ity eto ianao dia ho tonga dada raha pitso anao aza lambo anao. Ay, mieritreritra nalaneky mihitsy moa izany ianao io Voalaza anao. Tsy ampikadra zany raha izay no eritreretinao e. Amboarimboariko fotsiny scène de crime. Ataoko izay ahitana hoe olon-dratsika n'olana sy androbatady tokoa ianao. Dia izay. Tapitra ny teninao satria ianao no lerako an'iny antsy lanjalanjainao rehefa azoko eny aminao eny iny ka. Manatona ty raha lehilahy fa tsy mitsoaka amin'ity aho e. Ino tena ataoko? Tsy mijanona mihitsy ara tsy miboraka ny saina rehetra. Mandrikera amin'ny trano koa ny rahana. Vaty amin'ny fanakanjanao. Tena tsisy nahena izy na dia mikikika nantsy vonjy azy e. Natoko amin'ny alaty mihitsy ty trano ty. Dia inona zany no ataoko e? Tsy maintsy higadra mandra-pahafaty zany. Ary manomboka eto koa dia tsy ahitandro miratra tsony mihitsy. Raha mba nianatra nyity sy afa-potany vadiko ty mantsy aho dia tsy nisy ohatra izao e. Ho any ambola aloha heritreritra n'izay tokony atao ka. Ny alina ho mantsy mitondra fisainana. Aleo aloha manodosy dia mitady akanjo solon'ny retivety izay no atao. Iza koa ary izany tsy mahalala fomba manao donadala izany e. Ho avy eo. Tohitoky. Fa misy inona ny tonga ty amin'ny andro mandroso alina be ty e. Mpandrosoe aloha fa eto vetsika ny resaka e. Fatorety amiko izany ianao io. Rehefa tsy volana tolo no afaka aniry anao ka.
midira ary aloha e. Dia hoe maninona avy aisaka ho aiza ho ny tovolahy? Miady mivady dia miala tao e. Ka asa raha hoe afaka mijanona eto aminao androany fotsiny aloha. Miady mivady? Eno a. Dia ianao indray no mivoaka tao? Aza mba manadroadro raha angatya. Avilanao atoreto avy sa tsy tsy aneranao eny am-pandriana raha izay ny olana. Eto amin'ny seza lava eto dia efa mety amiko. Sisy hoe seza lava. Rehefa matory aty ianao dia miaraka amiko eo am-pandriana, izay. Ka tsy manana iry hanomezana fahafahapoanao intsony any tena marina e. Mihinana re yaourt ao anaty frigo ao a. Dia misy labira sy fromage koa raha ohatra ka ilaina e. Eny ary zany beko izany mihitsy ho ny tena ilaiko amin'izao. Dia mandehana ry live fa hiandry tolorana indray koa ve ianao ty e. Azafady fa lasa ohatra maniratsirabe anao zany chérie. Ay moa manan'olana ianao? Tsy manino izany ka. Dia misaotra anao aloha nanaiky ny ampiatrano ahy. Torotoro fosoro ny fanahy efa mino fa tsy antsainatsaintsina ny fahorian'ny malahelo toa. Mandavy anao mampalao aminao mba ampody ny saim-badiko amerinao ampony ilay fitiavanay voalohany dia ilay nitiavana fony izay mbola misipasipy reny. Reraka dia sanatriva isitraka ao ny ampitondra fahoriana mandra-pikifa masoko akansy izay lavaiko ary izay ataony amin'izao mandavakiny izao. Tiako fantatra hoe mba misy ontana vao ambaloany amin'ity alina ity. Sambatra tokoa rehefa sa malahelo toa koa izy. Fa inona kay tsy azonao amin'izany e? Za no mivadika sa vokatry ny fitapitaka nataonao ahy ihany izao fihetsika izao? Tsy mihevitra ny mitaka anao izany ary mbola mila fitonina fotsiny aho. Mila alina ray manokana hitondra fisainana sy hanoritra ny lalaka zorako e. Dia izay nao zavaiko taminao izay ny lalaka zoranao e. Midina tohatra ianao dia mivoaka an'ilay varavaranao ambany ao. Ianao nge no mba nantenaiko hoe anatanjaka ny saiko verievitra e. Mety indrisy moa izany fa dia roka alika ohatr'izao moa izany mba ataonao ako. Nila hevitra tamiko nga moa ianao io rehefa nanapa-kevitra hitondra ny saribakolinao tamin'ny Tomasika. Tadidinao ve moa ny ota nataonao anahy rehefa niteny aho hoe mba hisarao tany izanak'olona tamin'ny taona iny tamin'izany? Aza latsina intsony aho fifandaniny e. Anenako hatramin'niditra tamin'ny karaoke nahitako azy mihitsy aza nge izao e. Manenina? Manenina ianao fa efa tara ozy izay iry izay e. Ka zao vao fantatra hoe tsy tena nyty ahy zany ianaoko. Tsy hanary amin'ny sarotra ohatr'izao ianao raha hoe tena nyty ange. Fa ianao io zany tena nyty anahy? Ou plutôt ianao ve efa mba tena nyty olona? Saingindrisy fa nataoko tsinitsina ilay nitiaviko sy tsy nitsahatra nyty ahy. Dia mandehana ny amin'ny any raha mitady tosika fa mihany fa ny ate efa lany vaditsinjo e. Misaotra anao aloha nanoro ny lalana tokony alehako e. Safidy efa tokony nataoko tamin'ny voalohany raha teo moa izany ko. Mahereza le tsy bainina. Ao fa anaterako vary amin'ny tavoahangy any fa indray raha ohatra ka efa lasa ny lahy e. Ao fa voaraiko reto e. Tonga dia traitiko androany dia zahako averina rehefa mailany amin'lahy ihany raha pitso. Mbola manaraka foana zany asa mba vakansa.
tsisy tsotsoran'lahy eny amin'ny plazy mihitsy zany ny baiko mpanjakanako hoy izy ingatale miantso atio tena mahakaleo ihany ka indrisy fa tsy dia tsotsotra loatra koa moa no nandehanako aty sesy tamin'ny mantsiny afa tsy felatsasatra ary efa voalamina ny pitsipitsy ny rehetra anaovako ny permutation amin'ilay ramose nanaikifa madika posy tamiko tsy miverina ntsony amin'ny fidirana manaraka io tania mba ho tanteraka tokoa zany tena mikery ihany ro Andriamanitra vory fa misaina ny zavatra rehetra misy satria raha mpandahatra marina izy dia izy zany no nanaovana iona nefa ka tsy ny manony anjara kory ny olona nomeko mifoko iny ty voazina ho folaka anatiny no mba navelany hitako taminy ary aloha tena zany arindifa dia tsy maintsy avadika iny na sarotra azy manantena fa tsy maintsy hita izay anjara masoko rehefa tonga ny fotoana Andriamanitra milajano tsy mefika mianona ny maranakory mavesatra loatra ny kapaka tsy maintsy izay tambo iny an-dalako indrindra zao vao tonga sy mitady anao tsy hoe very atsika sy mba tanteraka ny fiainako tsy anaiky mihitsy matsindray fa tsy maintsy nakahatra mandra-pahafatoko ary mety hoe vonono fato mihitsy koa nefa esory ao an-tsainao zany rehetra zany fa tsisy hitranga aminao zany ka manana finoana naman'olo angiarytsika ahoana indray no mbola ahafahako amin'izao izy ianao ka tsy hoe mandatsy anao akory fa tsy niserana tao an-tsainao mihitsy ve hoe varavarana ny sokafana Andriamanitra tokony nivoahanao ilay vidéo porofotsiny zany hoe tsy ianao no nahabevoka azy eny zany mihitsy ny tonga atao an-tsaiko rehefa nahita azy niampatra teo aho hoe tokony nanao izay mivoahako tao miaraka amin'ilay telefona fotsiny lesona ho anao izay tandremo misisa fa nitendrim-po tsy mba namana tena marina zany tsika no mifomosendroatra dia tsy nisaina tsara tsony ahy ary aza manary toko fa raiso ho fanombohana fiainam-baovao tsara kokoa izao fa amin'ny lafiny sasany dia tompony andraikitra amin'izao ihany koa nge ahy inona fa inona no mahatafiditra anao amin'izao zavatra nataoko izao ritsika satria tsy mpamono olona ianao lehilahy be fitiavana sy hanitra olona mihitsy azy ianao taloha rehefa tonga nefa nanimba ny nofinofinao no nitoebatako dia nandahoanao tsy kelikely ny tsikinao ny tombony an-dalana teny zany atezeranao tamin'ny fiainana sy ny olon-drehetra izany dia lasa mora misendoatra ianao ankehitriny ka nga nefa moa sitraponao no mombaka ary inona no mamporotsaka amin'ny ranomasina izany tsika satria voateninao iato izany teny izany raha mba azonao an-tsaina matsy ny vesatra niala tao am-pokynao izany teninao izany mifono kriseria tena zao voatsapako ny mifono volamena za mihitsy ny olo tsy vanina re nampitondra faholinanao tamin'izay tsy adysono akory eny mamela avy ianao eno a mamelanao sady tsy nitsahatra ny ty sy nanajanao ihany koa variana loatra namisakitana dia adiniko hoe efa nanana ny volana tao an-tranoko andao ny vaholana ny tadiavina fefa vitsy izany
hisarika antsika hemitra fotsiny indray ny fitanisanan'izany eto. Marina aloha izany ka inona ary nefa ny vahaolana ozy izy ianao ka mandehana aloha ianao mitsoaka any amin'ny tada sineny any Manakara. Aleo izany no hiezaka hitady fomba hamahana an'izao olana izao. So dia mba tsararana izany tritsika fa nahoana moa no ianao indray no isahirana irery hitady vahaolana eto ka satria izany mbola tony tsara ka ianao mety ho baiko ny sainao hikorotana fotsiny manjary vao mainka hanampitrotraka eo indray ny vahaolana hitanao. dia tena resy lahatra amin'izany ve ianao? Eno aza mihetsika any raha tsy za mihitsy no miantso anao hiakatra. Indeso ilay olona nitsakitsahako otrony vako ndraiky tsy nandatsa ny antsoana vitako. Tsisy hoe mitanondrika manana finoana fa tsy maintsy afaka madiodio amin'izao raharaha zao ianao. Ka ny fomba ahoana izany ritsika fahagagana inona ntsony moa no azoko antenenana afaka amin'izao tsy fantatro fefa napetraka ao amiko sy amin'ny fotsiny olanao dia mandehana ary everotony efa voava zany. Tsaronao ve ny tantarany Manasehmpanjaka? Tena tsy tadidiko intsony izany fa miala tsiny nininanao izay ratsy indrindra teo mason'Andriamanitra io mpanjaka ny jody io, ny vonoany nataony fanatitra ho an'ny moloka hatramin'ny zanany voateraka azy, navelan'Andriamanitra ho babony fahavalony izy avy eo. Tany anefa izy ny tonga sanahita olao famindrapo taminy dia nihaino azy Andriamanitra nanafaka azy tamin'ny fahababony ihany koa. Nitsapako fa nahafohan'Andriamanitra ohatr'izany mpanjaka izany koa anka adiniko hoe atraizany alan'ny fitiavany izay ny tananako anao hoe raisy occasion hanovanao famindry izao zava-miseho izao. Avy reto andohalika ny lohalika ao dia mitalaho famelan-keloka tadio fa ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro, ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ho ataony tsinitsinina. dia sura venao hoe mbola amela tokoa izy raha hoe miverina aminy tsy ianao no olombelona voalohany nanotaka ary tsy ho ianao misy koa ny farany. Sahako hanangana tanana aminao fa amelanao izy ka namena tahaka ny jaka aza ny fahotanao dia hainy diovina ho fotsy toy ny oram-panala. misaotra keritsika fa tena ohatr'izany mihitsy ny tiako hoeno amin'izao raha mba nahy ny fantoka tamin'ny hatsaranao mantsy raha mba nahy namelanao aneo an'izany taniko dia tsy voasariky ny hatsara tarehan'ny vehivavy hafa akory aza manimba saina amin'izany tsony fa mandehana dia misy fotoana kely azonao andosirany fa hatorotoro ihalo ny toerana misy an'izany trano izany tsy maintsy handalo aingana any mantsy dia mbola tsy tonga manao ankety ihany mpitandro filaminana. Eny ary izay fa tonga vasoa mampamangy ahotry dada sineny ao. manenjika any eritreritra hoe namelanao hiatrika rery ny afonatsangako te hiverina any dia hanomboka andray lefa napahakevitra taitaitra atao izay ampitoniana azy mivady any dia vita. Izay ny mission hakiniko aminao. eny ary azadinoana ny miantso ao mampita vaovao ok re courage ny vadiko veloma vetivety. nako courage je ndry efa mantaonany tsy nahinoko ny feombady filanonana n'izany teny izany. Tsy anymetsy ianao fa ataoko atsitrako izao sorony izao ko sambatra matsy ianao notadidina foana manomboka eto tsy dia namokana todina nimba ny fiainanao ntsony anefa fa ilay any tena ny tianao tamin'ny fony nanomeny zavatra rehetra mitakalo ny fahafahanao. Ty eto ilay trano ary tena tiakodaoda tokoa no misy azy ty izany ka. Tena efa simba sahady izany faty izany manepitra be tsy azo iainana koa tsy handeha jery an'izany hitady nofo ratsy any ambony any fa aleo alatsaka eto amin'ny voatrano eto fotsiny dia portefeuille ty dia azona ny polisy. Allô, saika ampandre
trangany zavatra hafahafa tompoko. Eny tompoko, tsy voazao. Tsy fantatro aloha fa nitady ny alikanay ny zotra nankaty ho aty fotsiny za sy ny zoko na eny fofona hafahafa avy ao amin'ilay trano iray. Eny tompoko, mitoka-monina mihitsy ilay trano ka ay ve tsy fantatro fa tsy niditra koa fa voana ianao an'ilay fofona dia ny antsoanareo aingana. Eny ary tompoko, tsy misy fisaoranao. Zay, ary aleo hialeto amin'izay, tsy maintsy hanao fikaroana ny polisy dia ahita mora foana portefeuille misy ny karatra sy ny information rehetra ilaina mihitsy napetrako ao iny. Tsy manan-tsafidy asoloanaiko fa sao ihany ny lala-tokana ahafahako anao. Nanao sorona ny aino asy ianao ny zanak'Andriamanitra fa izaho no hanao sorona ny fahafahako mba ho vidin'ny fahafahanao. Olazaiko amin'ny mpanao famotorana hoe fantatro ny fiarahan'io siko io tamin'ny vadiko. Ny famaly izay rehefa niresaka momba an'izany dia izao ny fiara tamin'ny fifampikasihan-tanana sy tsindrinaty izao. Tena tsy normal kosoka. Mahatra loatra ka malasa saina. Ny olana koa anefa ty dia marary nafindray dia raha fosam-bavako. Asa izay nampihetsika be ny aretim-pony. Rary ny vera andohan'izareo amin'izao ary ny karakara azy mivady mantsy misy onakinitsika tamiko. Zay makasika niny fanamariana iny fa raha ny tanam-piarahamonina kosa inday ho samy filaminana ilay tompon'antoka tao anatin'ny famonina ilay kely valo ambin'ny folo taona monja rehefa tsy tao amin'ny trano fonena ny lakandrony alady lasa teo efa eo ampelantanany vadiko ve ty voadidina polisy moromobasy ty tapenana amin'ny taratasy fotsifotsy ny masony dia fatotra rojo fintana ny droa lanitro tena itsika io iny le akanjo nanaovany farany tany fotoana ny lako tany tena izao dia hiakatra tsisy atakandro sao dia tsy ho fantatro akory hoe ho alefa n'olona azy am'vato ka efa manganodariko anahazo azy ny masony sy ny tanany teo zay rahatra hafa ny mivatana zany tsy itsony aiza moa le lakile fiara sy ny papety eo indray re anomoka iny miakatra parky iny raha mbola eto zany izy io mbola mety fakahiteto zay iny mivoky mikosangambaka izy ny tangoronan'olona be dehibe iny aizako mampanao gazety nampinetaze dia mitangorona amin'ny doly ny vahoaka mitangorona hitazana amin'ny fitondrana azy koa jereo fa mila fanitsakitro reheto izy efa tena nalaza be teto zany ty raha ty fa zany mivarina ny andro fotsiny tany tsika tia toky fina ny ataonao aty itserenao saika tsy nahitanao tsony alefa nitsefa zao sheria tsy anao tsony mihitsy angambontsika misy anaty zoko fa tsy fantatro nga fa tsy azo atony ny olo io tsy fantatro koa nga hoe vadiko io ka raha ianao ny amin'ny toerako dia hitazan-davitra fotsiny venao ka atao fizay lazainy soara raotony olo eo ianao toky mandeha namoty fa efa mpidirina anaty fiara hitondra raha teo koa tsika faly afa nahitanao indray velo midriny izany vadiko izany ohatrany tsy olona ny faneren'ilay pénitensie azy isikitra eo anatin'ilay fiara nidolo mafy be tamin'ny varavarana mihitsy ny loha ndisarytsika any ponja tokoa zany ny faranao
dia tena hoe tsy nahitanao afa-tsy loza zany ny fiarahanao tamiko tiako ozina ve sanatria le tsy miala mandraka androany ny mponao any ohatray fa ny varavarako no nanenina ny tely misory ianao an'andriamanitra fa tsy ianao no anaparako ny atezerako eto a milaza ty rehefa mamindrongony za nanenina ny ty e tsy fantatro hoe inona ny andraikitra ao amin'izao fidirantsika ny amponjy izao ny fantatro aloha dia izao a hoe anisan'ny nampitondra fahoriana azy ianao dia inona ke ny idirako ny vehivavinao nefa manao vitana lakosy anyko izano manao vitana lakosy ny anatandreninao anody anao ny ziga nampilainjainao an'iny olona iny mijery mendrika nefa tsy minendrandro izao andriamanitra izao e okizay no atao atanao dia ale mivoakany e sao hiafara amin'ny fifampikasihan-tanana eto indray ty resaka ty a vonao koa raha izay mahafinaritra anao e tsy ahoako tsy inona izay ratra ny vatako tsy maharary noho ny ratra-poeretako raha izay izany e inona moa ny tokony tombotsoako andratranao e tadiova zoky foana ianao a ninonninona fanasokitanao ataonao anahy tsy napoiziko vato fohatriny fotsiny ianao ny tena mariny e efa tsy niafina taminao ny fijaliana ny aretany tamin'ny vatiny nefa dia mbola sahanao ny nanampitrotraka an'izany okare izay dia mipetraha aloha fa tsy avaolana ave moa izany ny fifandirantsika eto e raha mba tena nihevitra ny alahelo mantsy ianao tamin'ireny raha mba tena naniry hanampy amantsy ianao okizay ho afihinna ary ty e manatona aloha fihiniko aingana dia fafao iranomaso mikorena amin'ny tavanao io miala tsiny tamin'ny teniko nandratranao ihany koa tsy havita hikasy tanana anao izany any inona olana re a inona tsy moa no azoko inona hoe tsy ho vitanao rombola raha matezitra anao ve a tsy ho vitanao ny anampatra ny zavatra rehetra ny anaranao amiko oa tsy manao an'izany a tsorika aminao fa efa ela ny nanena tamin'ny zavatra nataoko antsika e saika hiala tsy ny taminy ary a saingy mety ny ambopo dia ny aoatra efa ela koa aneziny namelanao e namela ny olona rehetra na nisy ratsy azy mantsy izy satria izay ny didiny kristy tsy nampoziko tena tianao be ohatr'izao mihitsy izy iny raha nizarainy tamiko aza ny olana nanosika azy anao an'izao sorony izao dia izany nakany amin'ny zanitrany izany fa tsy izy izany tokony ho ratsy fehefara ohatr'izao fa tsy ny olona efa leonady iny zavatra efa vita re izany fa aza dia mahanamely tena ohatr'izao moa ianao e ka tsy mety halato an-tsaiko tsy inona ny tsika sy tomaniny miritsoka foana ho antsofoko hatrany anaty toromasoko lalina ny feony andalatsoratra masina kafiziny sy fiteniny matetika tamiko ny hoe kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony ohatrany hoe efa maty koa ny firesaka ao azy izany ka mbola velona ne izy fa sao dia adinonao ary izany zay namonjana antsika nytsefa enizy ny miandro ny fitsarana azy efa hitako niatsatra sy mahiny fa izy tamin'ilay fotoana farany nahitako azy tapaka ny hevitro fa hitolo-batana ny manam-pahefanaka tena tsy mba haritra heritaonany akory ny vadiko iny dia amoniny eny any raha velako any vo miposaka ny masandro rapitsy dia hotanterahako izany aza mana fa ho avy asombonako e anavitra anao amin'izao fijaliana eretanao tsy ara-drariny izao a
indrisy rym-bola maty aloha ny vadiko hoe nyvonoako tsy kelikely tamin'ny vava-tsy-ampana sy fampaoriana nataoko azy ny vadiko ary tsy vitan'izany fa mbola nitereko hibaby ny azo fijaliana na matsiako azo fatotanteraka koa dia mifonja sy nidaroka tokony nieretako very ahy aiza tsy nontany alehako oka moa zay tsy ampiverina azy tsony ny an-tranomaso hoe tsy mba afaka nahitany farany endriny akorengahy namoronana dosie mantsy izy hoe maty ny corona dia nandavahana lavaka any tsy fantatra akory hoe aiza ho aiza ay ve tena nitondra amin'ny mangidy hatrany amban'ny tany izany ilay zanak'olona marina zay dia vita ny adiny iala sasatra mandrakizay ny fanany rehefa avy mioka ny kapoka mangidy eto raha mba nihaino azy tsy indraindray mantsy ahy eny efa hitan'ny masoko mihitsy aza moa izy mihetsika niny aretina nafaty azy fa mbola nahavitana nity fotsy nangoraka azy akory hoe tamin'izay olo tsy vaninarym-bola tsy vanina e tsy ilaiko mandeha mody rery amin'izao etahanao izao ianao sao amonimony tena any koa tsy izany ve nefa moa nyendrika izany tokony faty fa tsy ny oloatra azy izay aloha dia marina ka fefa io velona miritsaritsa be io ianao ka tao hoana ary amin'ny lafindray ange ianao aza ny tena nizaka mangidy tsy azo korom-bola fa maninona ny hoe zaka satria nianjika na ohatra ny omby masika foana ny eritreritrao mandrapikipon'ny masonao mihitsy andeha asa aloha aho fa alamino ny sainao hoe tion'ilay dongo-tany efa nandevenana amin'ny vatantsika dongo-tany zara fa vita efa nyleziny akosina novan'ny alika maloto zady maolena loatra ny tantamany sombona keo nipondra ny mangidy loatra nafeno dia nataony loatra ny fatiny moko nefa ny nofo mangatsika anao rehefa fangatiny beke ao zany anao sao mandry eo mofo efa lavazana amin'izay le vatanao nikisan'ny aretina fahiny efa niraraka le tsika nambavao tamin'ny vola hitany hitako tsy namonoky taratasy napetraka ao atao ambany miaratsy kitopekina eto mantsy ianao mba ohatrany hoe mifanetrika avy any tamakina azy ialako tsy nivaly tsy maintsy ampitondra lahy lohanao ny vahaolana hitako aina mantsy ny solony ainy mety hogaga ianao hoe maninona miresaka azy satria efa fantatro fa tsy ho tantiny haiko izany fiainana any am-pony izany tsy akaiky ifandao izany ity fa tsotoro-mamba hanaovako velomanao mandrakizay na rahovina ahitanao azy dia tiako ho fantatrao fa tony tanteraka hiatrika ny fahafatesana fitiavana anao no mameno ny foko eto am-panoratana nyity taratasy ity mahereza sombiny haiko raha tia marina ianao dia tohiso ny fiainanao miarena aingana dia miazamy tsikindray za tsy ho aiza fa ho ao am-pona ho afoana hozoniko mihitsy tsy ahay ity afa-tsy za intsony ianao tsy tezitra manoratra an'izany fa mitsika izay fa velomo izany avako izany aza manana felifanamelanao ary mbola vakaverina ny lasaka dia mbola safidiny ho vadinao na efa fantatro aza hoe izao ny hafarany tsy maintsy hoany marina mibandry amin'ny rahararika efa nisasoko tsitsika tsy filazana marina
so matsy anao aza lamboanindray naritra mbola tsy mety azoko ny antony nampanaitsona makaty androany efa nilaza taminao ange fa mila miala anganeto e fa maninona raha mba kalma aloha e ka manontany atsinona dia tsy omenao valiniko inona le surprise ho lazainao tia tamin'ny manatona antsika ty re izy aza mifanamery da rangafa mahasosotra ny anadanao ny olona farany tiako ionana amin'izao situation zao mipetra aloha dia mizaha iain-kely fotsiny finina ary ty e afaka mandeha ianao avy eo rehefa tsy mety aminao tokoa ka inona moa zany le tianao resahako eto e manao nareo efa izy ve le olona andresahandrisa mbola andrasana misaotra nanohana ny antso letsy za le bandy za le vadintsika fa inona ny dikan'izao rombola ka za koa mba miandro valiny hoe inona ny dikan'izao sinema zao ka afaka mangina amin'izay ary ve aloha nareo e dia miaino izay lazaiko e ary aleo afozina ny resaka fa efa hoe maika ange za io e raha ny tokony ho izy dia tsy za no iseho be moraly lampiaonanareo ohatr' izao nefa tsapako hoe manana didy satria nandray atondraha vavy manko raha tompoko vavy talohan'ny renydrehetra ireny faly efa mba tsapanao ihany ka izany eny ny fisylela ary hono mifanaikitra ange nianatra sy ny lesona mafonja napetra ny hitondrantsika amin'ny fiainantsika ny tokony ho raisiny na inamelantsika izy dia tokony hianatra efa mela koa zany tsika dia hitondra antsika makaiza nefa zany ka ary teny ilaina kory ary raha ve zao zavatra olo tsy mametsiny ianao ary raha sarotra aminareo ny mifankahazo e fa ahoana moa izy tsika raha teo izy samy ano ny lalantsika avy tsika izao ndao samy miezaka hitiany olona rehetra indrindra moa ireo akaiky atsika mba tsy hanenenana mantsy rehefa sara fahafatesana ohatr' izao e marina daholo zany zavatra lasainao zany tsy misy tompony ampitsy tokoa mantsy ialako tsiny amin'se ny fanandramako naka ny fony vadanyse tsapako loatra mantsy ny fahoriny ny tena mariny nefa tsy mendrika an'izany raha ny fitiavana sy ny fahatsorana namen'ny fony dia eto ve zany le voatery hoe amelany heliko ny mpangalabadin'olona eny nanandrana nangalatra tokoa fa nahazy ve nefa raha mba nifantoka tamin'ny atsarany mantsy nefa ny vadiny tsy ho nisy ny nalaim-pana hitsiritra azy akory marina aloha zany indraindray tokoa ny tena variana ohatrany amin'izay tsy hanana ny vady eo an-trano manamahavo azy amin'ny teny sy ny fihetsika tsy vohevitra nefa betsaka ny maniry an'olokolo azy rehefa mivoaka ny trano izy voaraiko ny lesona natara loatra aza ny fahatsapatenako mino fa izay ny zava-dehibe ka tsapako tamin'ireny koa hoe ao anaty fahoriana ny tena hitanao hoe iza ny tena tianao nandao adaolo mantsy ny olon-drehetra rehefa nahavanina ny lozy iny vadiko ny lelony tsy mba nandatsa fa tena nanampihatra amin'ny farany satria ny tena rahalahy dia mamonjy amin'ny fahoriana mino fa miravineto ny disadisa nisy teto amintsika asa aloha nareo fa za aloha hiezaka nova famindry noho ny anatra napetraky ny namako iny ka dia hamonjy ny asa mandrarahako angamba raha tsy manakolazaina akoatran'izay nareo ny akoho mantsy ny valiny natao mbola manohy manenjika andro amanalina iny ihany eny ary dia soavaty dia mahaiza mionona ihany koa fa lalany manam-pofinaina ihany nandehanany misaotra-mbola misaotra ihany koa nanao an'izao fotoanandroany izao mahazo matoky se fa tsy manan'olana amin'setsony manomboka eto dia mankasitraka ry se engany mba ho lasan'izay ny raha tsy rehetra Malagasy FM